tompolasy tongovavy ampifaliana tanteraka no ananterana ny arabo ampampira rintso ho antsika mianakavy izay manaraka ny miara-manonja eto amin'ny MPS ny radio mada amin'izao andro vaovao izao indray alarobia 17 Mey 2024 isaoran'ilay nary no ny fitantanana sy ny fitahiny izay alefany ho atsika mianakavy satria raha tsy eo zay tsy afaka ny resaka amin'ny alalan'ny sary sy ny feo isika mianakavy. Isaoran'ireo teknisianina manao ny asany na ny eto amin'ny foibe na ny any amin'ny faritra rehetrarehetrany ary dia isaorana ianao manaraka ny fandarana isaorana be dia be tokoa satria dia mafoy fotoana mafoy ny zavatra rehetrarehetrany amin'ny izay le hoe atokana zany ny fotoana hanarahana nyity fandarana miara-mononjy eto amin'ny MPS ny radio mada ity indrindra manoloana an'izao raharaha-pirenena izao. Raharaha-pirenena zay raha ny tokony ho izy dia hoe mandeha araky ny lalàna, mandeha araky ny lamina demokratika izay efa nisy hatramin'ny izay zany samy mahay mamaky teny daholo ny rehetrarehetra, samy mahay mamaky lalam-panorenana daholo no rehetrarehetra. Dikan'izany raha ohatra ka hoe tao-pifidianana l'izy tsy tokony isy resabe hoe zao arahana ny lalam-panorenana dia zay satria samy mahay mamaky teny ny rehetra mahalona n'ity raharaha-pirenena ity. Fa arakaraky ny mampanakaiky ny fiafarany fitoampiasany ny filoham-pirenena perinasa amin'izao fotoana izao ny toa hipitrany ity resaka etsero ity dia izay le hoe tsy maintsy mailo hoy ny président Marc Ravalomanana fa ny andraikitra amin'ny maha-olo-pirenena kosa dia iny zany any rehetrarehetra iny dia manana andraikitra tokoa ny olo-pirenena amin'ny fahefany izay araka ny lazainy lalàna izany manoloana an'izay fiatrehana ny fifidianana izay satria maninona miverina ty amin'ny vahoaka ny fahefana ary zay irotsakeo dia tsaraina hiatrika fitsarana. Ny any amin'ny fitsaran'ny lanitra moa mbola zavatra hafa zany fa ity zany tena hoe fitsaran'ny tany ty fitsarana ataon'ny olo-pirenena izay mahafeno ny fepetra amin'ny fiatrehana n'izay fifidianana izay ho tsarainy ny olo-pirenena izay milatsaka eo ny kandida zany ho hitantsika eo mety ho 5 ve mety ho 10 ve mety ho 30 ve mety ho 50 ve mety ho 100 ve milatsa daholy izay afaka milatsaka fa ny olo-pirenena malagasy no tompo-pahefana amin'izay safidy ray ihany no filoham-pirenena fa tsy misy hoe ray sasany na roa na telo fa ray ihany no filohan'ny firenena izany. Fa ato amin'ilay hoe fahefan'ny vahoaka zay tompony izay fahefana izay ka hampindrana ny fahefana amin'le olona ao no tadiavin'ny sasany akivilivily, ao no tadiavin'ny sasany atao hoe anaovana n'ity resabe rehetrarehetra ity. Zay no zava-misy amin'izao fotoana izao ka mipopotra daholo ny resaka etsero fa tsy manaraka ny lamina demokratika izay efa misy izany. Zay aloha zany karazana savaranonando izay tsy maintsy ho resahana atao anatin'ny fandarana ho an'izay rehetra misehatra eto amin'ity miara-manonjy eto amin'ny MPS radio mada ity. Eo zany ny mpisehatra Andriamatora Motarsona aleloia efa eto akaiko eto izy mbola ho avy ihany koa namana fanira zava-manantany mbola ho avy eo ihany koa ny solombavam-bahoaka dia ho hitantsika eo ny toy an'ny fandarana izany fa ny faniriana dia ny hoe manaraka hatramin'ny farany ianao ka tsy ho very fotoana amin'ity fanarahana ny miara-mononja eto amin'ny MPS sy ny radio mada ity fa mba tena hoe azo izay azo raisina zany ka entina miatrika indray ny fiainana sy ny raharaha-pirenena. Misy olona matso amin'ny teny tena ohatrany tsy hita mihitsy anie izany fa ohatrany to misavorita ohatrany to ahoana ihany izy ty ohatrany tady akaleo sy ny sisa etsy akaikiny etsy anefa ny fahantrana amin'le fiainana zany me manaikitra ihany me sahirana ihany dia hoy ny tena manao hoe manahirana ahoana misaviritaka ahoana ny mahatonga anao hiteny zany ka enona ny atsy milaza an'izao enona ny atsy milaza an'izao samy manana ny heviny dia hoy ny tena hoe zay indrindra
no tena tsy maintsy andiniana tsara, tsy hoe tokony a tena tsy maintsy andiniana tsara satria ao anatin'ireny hevitra zay atosaka eny aniva fiarahamoniny reny a dia misy tena hoe hevitra mitombony de misy ny antsoina hoe ny anarana tany am-pianarana zany tamin'ny filozofia koa moa zany tsy tena hoe anarana fa io moa zany misy fomba filaza azy a hevitravina misy en'izany atosaka eny amin'ny fiarahamony eny ary misy ny hevitra mandrebireby ary misy ny hevitra tena manapotika mihitsy ny fiarahamonina sy ny hoavin'ny fiarahamonina ka mila tandremana tsara iza no miteny eny anivon'ny fiarahamonina manaparitaka sy maneho hevitra zay ny demokrasia samy manany heviny ny olom-pirenena ny fikambanana ny atoko politika fa fataro tsara aloha hoe iza le miteny fikambanana iza le miteny olona iza no miteny de akoatr'izay tsy maintsy fatarina hoe manahoana ny lasany ny passé zahatra efa niaina an'le olona tonga ty am'izao 3 sy 4 zao dia enona am'izay za zavatra teneniny ao a de mamakafaky ianao zany a de mandinika tsara dia mandray a fanapaha-kevitra am'izao fotoan'izao zao dia maro no miteny hoe zay tena nisan'ny nanohana ny fitondrana io tany 5 tena nandany mondro kely mihitsy fa tena nanenina izay firy nefa niakatra teto fa iny teto amin'ny miara-manonja teto tany amin'ny faritra tonga eto eo amin'io seza petrahan'Andriamatora Motarsona io ny petrahany vahiny izay de tena nandany vola mihitsy izay de tena zao nanao an'izao kanefa tsy arakaraky ny nampanantenana ny iainanay ankehitriny fa tena voamaika pira zay ny filazany azy voamaika pira ny fiainanay ao an-tokantrano rapitaina ny tamin'ny talohan'ny 5 sy 4 tsara lavitra nohony tamin'ny zao tsara lavitra nohony am'izao fiainanay a rapitaina tamin'ny vampitona ny tantanan'ny président Marc Ravalomanana ka ampy isainanay zay manampy anay zay amin'ny fanapahan-kevitra izay horaisina ary zay tena mandinika ny raharam-pirenena ankehitriny zay aloha zany ny savaranando miarabanao Andriamato Ramotarsona aleloia tonga eto amin'ny fandarana eto indray isika ndao ary mirabany rina dia miraba ireo mpikirakira rehetra mpanao tsy lazay na any ambadika any to amin'ny radio MBS sy ny radio Mada miraba ny amin'ny falitalavitra koa moa zany miaraba ireo mpanaraka izao fandarana miara-manonja izao ao ireo any ampitan-dranomasina ao ireo any amin'ny faritany ao isika eto Antananarivo de misaotra an'Andriamanitra tsika nomeny izao andro anio izao indray azahoantsika mitafatafa sy midinidinika mijery ny fipetraky ny raharam-pirenena de araka izay efa nisoritsoritany rina teo moa zany ny zavatra mba tiana hoentina amin'ty an'io ty ko dia eny ary rina inona le zavatra tena tiatsika tianao hoazavaitsika eto amin'ty fandarany ty ary ankehitriny eny ary hiditra amin'ny votoatiny ary sika ny raharam-pifidianana aloha zany tsy maintsy horesantsika io ny amin'ny hoe fiatrehana an'le izy maro ny hevitra atao hoe faomaofao eny ny fiarahamony eny ny tena marina de zao Andriamatora Motarsona raha hoe ny lalam-pandrenana no arahana sy ny lamina demokratika tsy tokony isy akory zany tsy tokony isy zany hoe ahoany ndao misy miresaka an'izao hoe teteza mity sy ny sisy tsy tokony isy zany fa lasa misy le izy satria misy matahotra fifidiananao le fifidianana resahana fifidianana filoham-pirenena tiana ho resahana eto de le hoe misy matahotra n'le fifidianana tena anjakany ny fahamarinana ao zay le izy fifidianana anjakany ny fahamarinana zany hoe mampatahotra ny sasany zany le fahamarinana anjaka ao anatin'ny fifidianana na ty amin'ny fikarakarana zany na mandritra amin'ny fifidianana zany na ho arinan'ny fifidianana le teny hoe fahamarinana io
io no atahoran'ny sasany io no manelingelona ny sasany misy any miteny hoe alefaso amin'ny fifidianana alefaso amin'ny fifidianana fa le fifidianana tiany tenenina na misaviritaka ary io ino ty izy na misaviritaka ary io lisym-pifidiana io tsy mampanina anazy fa alefaso any hany io fifidianana io zay le fifidianana tiany sasany tenenina na ohatra ary ka tsy mipetraka araka ny tokony izy ny amin'ny resaka hoe tontolo ny fokotany ohatra lefaso le fifidianana na ohatra raha hoe mandeha ny resaka am'izao fotoan'izao le hoe fokotany fantôme tsy mivoaboaka fahatany reny mato reny resaka reny mivoaka misy dikany misy mipoirany de hoe fokotany arivo mahery any amin'ny tioliarany tsy fantatra hoe ahoana sy ahoana dia le fifidianana ao anatiny zay tsy fahatombana zay dia everin'ny sasany fa zano mety aminy ka miteny izy hoe lefaso le fifidianana fa tsy mitovy amin'ilay fifidianana izay teneniny aty am'tiako Madagasikara hoe fifidianana madio sy mangarara ekeny rehetra anjakan'ny fahamarinana tsy misy asan-demony tafiditra ao anatiny ao Andriamatora Motarisona zay moa zany ny fomba nanehoany rina ny zava-misy inona moa zany le hoe zava-misy tiana olazaina raha resahana amin'ny fomba hafa de ohatrany hoe miezaka mametraka ny fenitra ankehitriny zavatra misy ankehitriny cadre global iaina ny firenena melohan'izao fifidianana zao dia ny fomba anaovako azy indray de ohatran'izao hoe irahana malala aloha fa zao ritra ny kitapom-bolam-panjakana zava-dehibe mihitsy zay eto am'le fijerena le hoe ahoana no andehanany ty fifidianany ty ankehitriny ritra ny kitapom-bolam-panjakana manam-bola ve ny fanjakana anaovana an'le fifidianana teboka be zay fantatritsika koa fa efa nanomboka tamy 2019 io fanjakana io no efa nanaoviny mpiara-miombonantoka rehetra hoe mba amboary ny fanjakana malagasy ny fitantananareo fanjakana malagasy fa fanjakana tsy tandalana no misy tsy misy tsy nisy zany hoe état de droit zany teto mbola ao anatin'le fenitra moa zany sady tsy haiko ny tena dika ny cadre global zany zay zany ny cadre anina hoe administrative financière etc sy ny lalàna tsy ao tsara fa fanjakana tsy tandalana ny nisy teto nanomboka tamy 2019 fanjakana feno kolikoly fanjakana feno tsy fahamarinana amin'ny endriny rehetra zay le nisy miditra am'izay tsika tonga enim-bolana alohan'ny andehanany ty fifidianany ty zany tsika zao inona ny zavatra mitranga ny fahitan'ny tiako Madagasikara azy ary ny fahitan'ny vahoaka malagasy de zao tsy mandeha am'zeloniny ny liste électorale karakarain'ny seni na anaprofo an'izany tamin'ny vazatany efatra tiako Madagasikara Flora Valmanana moa zany nanentana foana hoe jerevy ny anaranareo ny anaty lista ay le lista na niraisynara ny anaran'ny olona isan'ny tetisa tokantrano de nahazo an'le tike maintsomaintso sa mangamanga tsy mipetraka ao anaty lista akory le anarany inonara ny antony nanaovana n'ireny recensement reny ary rehefa nataony fanarahana masombeny de hita fa ny filohan'ny seni mihitsy na me listra hafa zay tsy everina fa tsy mifanaraka akory zany ny zavatra tany ambany efa hoe refonte totale no atao ka zao nge itsika tsy mila hoe hoporofona daholo hoe amin'ny fokotany zato de ny zato tsy marina daholo tsy zay le fomba fijery amin'ny fitantanana manara-dalàna fa raha vao misy anankiray roa tsy manara-dalàna de fa kotiny tsy manara-dalàna le liste électorale ka ny zava-misy zany zao tonga eo am'izay zavatra zay zay teboka zay ny tiako Madagasikara ary ny olona rehetra manerana ny firenena mivazatany efa na any Sambava na any Tioliara na any Tsimotsinanana any amin'ny faritra afovoany anina rehetra iny ivotany iny de mahita hoe tsy tomombana le liste électorale zay ary tsy azo atokisana io seni io zay teboka be zay
tsy azo atokisana io seni io ACC io ve azo atokisana sa tsy azo atokisana efa fatatsika fa nanomboka tamy 2018 io 2019 efa tsy azo ato gouverneur arany ekeny nefa izy lalam-panorenana no asaina arovany hoe rehefa tsy mifanaraka amin'io de foanany tsy nanao an'izany izy fa ekeny daholy zay le zavatra teboka faharoa lehibe na ny seni zany na ny ACC tsy azo atokisana tonga eo am'le teneniny rina arytsika hoe savoritaka ny vahoaka malagasy hoe fa inona marina ny tena mitrangy atao am'ty fireneny ty fa maninona ndray no mandeha ny resaka hoe tetezamity mandeha ny resaka hoe aloha anao an'zao oka aloha azava re olona tena zavatra fady mihitsy ny miresaka tetezamita amin'ny raharahasala am'izao satria maninona zao mantsy rina raha vao miresaka tetezamita ianao dikan'izany fanjakana tsy ara-dalàna tsony io satria maninona ny tsy ara-dalàna tsy fanjakana voafidy zany no hipetraka eo raha vao tetezamita ary raha vao tetezamita zay de zao tsy anaiky an'io anome famatsim-bolan'io tsony mpiara-miombona antoka rehetra satria io tsy voafidy tsy azo ekena ho hevitry ny vahoaka malagasy ny zavatra tapahan'io mpitantana ny tetezamita io zao efa napetraka tsika tariam-piandohana hoe tsy misy vola bakiropitra ny fanjakana malagasy marina fa nyteniny ministre ny finansa hoe tsy misy hoe tsisy vola zany eo moa zany le fomba le hoe entitra fotsiny karaha misy ao hoe arivo ariary ary dikan'izany tsy bakiropitra ny malagasy fa mbola misy arivo ariary fa arivo ariary zany ve miteny ato anatin'ny fitantanana ny firenena miala tsiny na ray tapitry sara no ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana tsy miteny zany eo amin'ny fitantanana ny firenena malagasy eo amin'ny filana ampandehanana ny raha-pirenena noho izany namany tsy misy vola ary efa fanambanana hoe miandro vola amin'ny banky mondial tsika ka raha vao miditra amy tetezamity tsika de tsy isy tsony vola andrasana amin'ny banky mondial na misy tetikasa tsara tareara miainga avany ananonany hoe ho atao eto ty madagasikara ty ampandrosona madagasikara tsy isy famatsim-bola satria maninona fanjakana tsy araka ny tokony ho izy no hipetraka eo raha vao tetezamita zay no mahatonga amin'ny président Ravalomanana hoe tsy miresaka tetezamita mihitsy tsika inona ny olana eto amin'ny firenena liste électorale fa maninona ny seni tsy marina seni manaonao foana ary ny ACC tsy tokisana noho izany vao ny olany seni vao ny olan'ny ACC zay angely olany fa matahotra ny olona eo amin'ny fitondrana ankehitriny hiditra am'izay zavatra zay ny ataon'ny olona hoe aloha mifampidinika aloha mifampiresaka de zao iaraha manaika ny ohatra samy hafa nge efa noentiny tiako Madagasikara hoe tsy marina le seni teto Antananarivo lazainy hoe firisan-jato fotsiny satria eto Antananarivo be mpifidy be ary be mpifidy ny filora Valomanana de eto no analany le lista ary zay ty manao alany oka aloha azavako ny resaka tonga de itsina ohatr'zay zay mpifidy amin'ny filora Valomanana any hoe izany tsy atao anaty lista misy namana ange eto misy namana eto le président fokotany mihitsy ngago hoe fa manino ny olona io no tonga ty amin'ny fokotany manontany hoe ao ve satria le olona fata mifatim zany rehetrarehetra zany ny fanaporofonany zany hoe tsy marina ny lisitra nataon'ny seni vola very fotsiny sala amin'ny hoe mangazo natoraka biby fiopo ozy ny fitenenana ny vola nomena ny seni fa zavatra tsy izy tsy mandeha am'izay laoniny ny zavatra nataon'ny seni tsisy azo raisiny io lisitra ao anatin'io fa mila averina io ka ny famerenana an'izany tsy mila hoe heritaona enim-bolana tsisy an'izany fa rehefa miasa aingana miasa tsara vita vetivety io lista io ary tsy seni tsony no anarana na ny anarana no ovainana anana fa zao tsy ireo tsony no heverina ho itokisana anao an'izany liste électorale zany zay aloha fa rehefa mipetraka io liste électorale io petraka hoe eto miborapoko tany voaka ny coordonné laborde na ny coordonné UTM fangitra moko ny fitenen'izay tamin'ny fanagasiana ny fangitra misy an'le borapoko tany tonga de mipetraka
petraka ao amin'ny ministeran'ny intérieur zany mipetraka any amin'ny mpikarakara fifidianana zany a fantatra ny vahoaka tsy miova tsy misy zany hoe arivo birao mpifidianana tsy fantatra misy azy a tsy isy tsony zany jany ny zava-misy zao amin'ny useni io tsy mila aza mieritreritra n'zany tsika vahoaka malagasy fa tsisy ilana ny useni io ohatrany tsisy io every ohatrany tsisy io a fa tokony miala io zay le izy ka tsy ny fisin'ny seni io a no hoe ndeha anaovana teteza mita hoana tsy misy teteza mita zany aleo fanjakana mijoro voafidy na hafahafa raha ny fidianana an'io mpitondra fanjakana ankehitriny io a de aoka mba ho mpitondra fanjakana voafidy foana no hitondra eo afaka miresaka ampamatsy vola hitoko izany tena olana angerina de zao io mpitondra fanjakana nanomboka tamy 2019 io a tsisy mahatoky an'io ny olona sady tsy marina ny fitantanana fanjakana tsy tandalana fanjakana be kolikoly a fanjakana zay zavatra tsy metimety rehetra no nataon'io fanjakana io ka iza moa zany niara iasa eo zay malaina ny olona niara iasa am'le vola hoe men'ny banque mondiale fantatry fotsiny loha zao am'le autoroute de l'information tsy le autoroute ariavaradrano a fa ny autoroute de l'information a zany hoe le anaovana fibre optique tana Tomasina tana Majunga tonga de misy a kanal anankitelo samy hafa de mba ny compagnie téléphonique rehetra afaka petraka ao anatin'iny fibre iny a de mampiasa fa zao mantsika amy situation presque monopole ataon'ny orinasa anankiray a de izy rery manjaka am'le izy tsy mety zany anamorana ny vidin'ny fifandraisana satria ny vidin'ny fifandraisana zany ange zao efa tena midina ambany de ambany eto amitsika mbola lafo be io sahirana ny olona na anao fifandraisana ary de zao autoroute de l'information ny finansien'ny banque mondiale de zay le izy a de ohatran'zany ka na misy tetikasa ohatran'zany ary a hoe tsy mandeha io raha vao teteza mita zay le zavatra ary zay ny tenenina autoroute ty mantsy a ozyrina hoe mampitsangam-boly ny autoroute any avaratrinona moa zany avaradrano fa tena misy commune vitsivitsy voakasika le izy ny any avaradrano de ahoana tsara ino ny zavatra mitranga mantsy zao hoe zao rery vahoaka malagasy ty zavatra mitranga efa nyresadresahana isirina mantsy zay melohan'ny dirana iteto fa aloha ngamba azavaindrina tsara le fipetraka le problème aloha zao fahafantarantsika melohan'izay aloha andriamatora motarson mbola te hijanona eto am'ty resaka fifidianany ty any aloha tsy maintsy resantsika le autoroute a le fomba fiasa am'le autoroute sy ny fomba fiasa am'le resaka téléphérique satria mitovitovy ihany le fomba fiasa n'le mpitondra mpanjakana am'le resaka autoroute sy ny téléphérique ho resantsika zay rehefa aveo fa ato am'le resa mpifidianana aloha le izy eny mahatonga nyty oaoaoa be ty de tsotre asaina manao an'zao le vahoaka malagasy a de manao izy ohatra ho avy mpitety varavarana de misoratanarannareo satria reo fonty no atao zany fa le lisy mpifidianana teo aloha tsy izy tsony de nandeha aloha mpitety varavarana betsaka ny zavatra tsy tomombana tamin'iny a fa ho an'izay hoe tonga mpitety varavarana mpanisa mpifidy zany de teo tokoa ny olom-pirenena nanoratra ny anarany de rehefa nanoratra ny anarana izy a ntinika ara-panondro iny ny taratasy maintso kely dia nataony olom-pirenena izany de aveo am'izay le olom-pirenena iny a na eno izy ny teny nataon'ny fanentanana nataon'ny tika Madagasikara fanentanana nataon'ny président Marc Ravalomanana hoe amarino any amin'ny fokotany fa efa tongany ilay lisy aloha averintsika am'lamina tsara efa tongany a le lisy mpifidianana fa amarino ny anaranao fa taiza le lisy mpifidianana no ny ainga tany am'seni le lisy mpifidianana no ny ainga tongany amin'ny fokotany aloha zay azava tsara rehefa avy nanoratra ny anarany le olom-pirenena nysoratan'le mpitety varavarana le agent recenseur de nakany amin'ny fokotany izy a nanamarina ny anarana akory ny agagana fa na diso ny mombamomba n'le olona ohatra zany zao neny lalora valomana tetsy faravohatra diso na tsy ao a le anarana akoatra zay rehefa nijerena le lisy mpifidianana de mbola misy a
olona any am'fokotany hafa ao, misy olona efa maty ao, fitaraina tonga teto zany ny ara-miaraka tamin'ny abrofo isan-karazany. Misy ihany koa ny ankoatrany hoe diso dia olona izay tsy tokony ao anatin'ny fokotany de ao anatin'le lisy-pifidianana. De zao zany le izy. Fa maninona ry seny lisy-pifidianana toy ny inona sy tako ny ahoana no nalefanareo any amin'ny fokotany. Zay le izy. Fa maninona no lisy-pifidianana lany daty, lisy-pifidianana tsy izy no nalefanareo any amin'ny fokotany de lasa misaviritaka le fiarahamonina eto Madagasikara. Zay mihitsy. Zay le fanontaniana zay. De mitoy le fanontaniana. Inona no olana eo nivonareo seny am'ty resaka lisy-pifidianana ity? Le vahoaka malagasy asaina makatsy de manao izy, ny vahoaka ny tsotra. Mandana misoratra. De aveo amarino. De ataon'le olom-pirenena zay. Raha misy zany ny tsy fahatombanana tompoko, tsy avaty amin'ny olom-pirenena, tsy avaty amin'ny vahoaka malagasy mihitsy ny mahatonga an'le izy. Fa avy any am-pikarakara fifidianana. Tsy mifokotany akory. Zany hoe any am'fokotany any aloha sasatsasa misy any ny atao hoe olona tena tsy maromarina araka ny fitenin'Andriamantora Motason, fa le lisy-pifidianana ahoana mbola ahitana olona maty ao. Ahoana no tsy ao le olona izay avy ny soratra anarana tary. Zay fotsiny le fanontaniana. Avy any am'le CENI zany le problème. Zao nefa le CENI tsy mety miaiky, tsy mety milaza pahabe maso ny olana izay mahatonga an'zany. Zavatra diso lany daty ve no alefanao zany makany amin'ny fokotany de lasa miadana any amin'ny fokotany. Le komity-pokotany tadiavin'olona tena atao fanaovana lasa misy fahamaliana ilay izy. Fa ny zavatra tenen'ny CENI hatreto de ohatran'ny manamary-tena foana. Manamary-tena foana. Zay ne, zany resaka teteza mihitsy zany tsisy ilana an'zany. Raha ohatra ka tena mandeha tsara ny lamy fahavay zary le fototra aretina. Zao mantsy, le resaka eny anivon'ny fiarahamonina zany sy eny anivon'ny hainao manjery dia ny ankamaroany tsy miresaka n'lay fototra aretina. Ny fototra aretina zany mahatonga an'io fisavoritahana io de le lisy-pifidianana de efa lany daty nalefa ny CENI nakany amin'ny fokotany. De lasa amariny le olom-pirenena hoe za efa nanoratra tary am'le carnet ny CENI nefa ny anarako sy mombanahy tsy ao. Fa maninona ny tsy ao le izy? Valio zay. Fa maninona ny tsy ao le olona nefa izy nanoratra anarana tary. De iny zany le olona voatery manoratra anarana indray any anivon'ny fokotany. Zay le izy zay. Zay ny tena fototry ny olana fa tsy misy miresaka. Manoloana an'izay zany, efa hita io fitabatabana sy taraina eraky ny Madagasikara io, tokony misy fepetra raisiny zareo ny eo anivon'ny fitondrana hoe ahoana no anarenana zany, aingana diaingana. Vao mipotra le resaka de mila mandray andraikitra ianao. Ianao ane mpitondry. Ianao ane no tompon'ny lakle amin'ny fitantanana ny firenena ary resa-pifidianana zany zavatra saripady. Maninona ny tsisy mihetsika? Manoloana ny ity fa fitabatabana sy fitaraina ny olona ity. Olona dimy mianaka ao anatin'ny tokantrano anankiray, tsy misy ao anaty, tsisy ao anatin'le lisy-pifidianana. Avaiza le lisy-pifidianana? Avany amin'ny CENI. Raha zay zany no izy tokony hametra-pialana daholo nareo amin'ny CENI satria ao aminareo mifototra le izy. Ary le izy tsy hita be le izy, tsisy hoe zavatra foronina. Ary le fanjakana etsy anelanelan'izay mienoeno fotsiny izy, tsy miteny. Tsy ary io ataon'ny CENI io Andriamantora Motason de mahagaga mihitsy. Fa tena hoe inona ara ny ao ambadika zany rehetrarehetra zany? Ny tsy fahampiam-bola ny teneniny. Hoe zay ne ozy izy mila 140 milliards rary mahery, zay vao mahavita an'ity. Ny ary amin'ny teti-bola ary miteny hoe 45 milliards ariary no izy. Zay mamaky azy. Fa zareo tsy miaiky hoe ahoana no lisy-pifidianana efa lany daty no nalefany nakany amin'ny fokotany. Zay le fototr'olana. Ka izao zay mihitsy, zay le fototry le olana. Zay le fototry le olana. Amiko raha iza ririna zao fafana fotsiny io CENI io, fa le fomba fanaovana an'izay hoe fafana io CENI io atao ohatrany tsy misy io. De zao sahala amin'ny fanombohana tetikasa rehetra. Ity raha mahakasika ny malagasy ty
malagasy ray manontolo zany tiako resahana de tokony miantso fifampiresahana ny mpitondra malagasy zay a fatrety izy tsy manao fombafomba mifanaovana tetikasa rehetra hoa zany atsony reo atoko politika samy hafa satria raha-pireneny ty hoa fa tsy izy ny hoe se izy efa fantatra fa tsy mahay nefa tsy mampiantso ny olona mahalala na hoe tsy afaka izy anony hoe mety hoe tsy am'y fitaovana tsy am'y vola de hoporifotsika eo fa tsy fahaizana mihitsy le izy hoporifotsika eo fa zay mila mampiantso ny antoko politika izy hoe ahoana fa azo reto atoko politika reto zany ranomarina hoa fa ny zavatra hita koa angedy zao hoe ny timma sy ny président Ravalomanana rery ny tena namoaka ty olana liste électorale voaka ny seny ity ny tsy fahamarina ny eran'ny Madagasikara trany Sambava trany Ambilibe trany Ambanja ny rehetrarehetra de izy a namoaka an'izay fa ireto olona miresaka hoe irotsaka hofidiny e zao tsisy miteny ka eo angeryrina le hoe mba mahafantatra hoe ny tokony ho atao sy ny tsy tokony ho atao enao maniry irotsaka filoha-pirenena ny olan'le firenena arakay tsy fantatra ao akory mba mahagaga ihany ange zany ahoana tsara zay tena zava-dehibe le olan'le firenena ara hoa tsy fantatra ao akory olana zany zao ny ohatra hoe tsy hoe ohatra ka eto am'le fifidianana lisy mpifidianana efa misy olana nisy raha nisy kandida roa angambo ny ampy taoarina ny filoha Ravalomanana no miteny nefa hoe olona 30 mety manambola 50 millions 100 millions ariary izy anaovana sarany am'le forotsahana fa tsisy bisy bazy efatany eo fa tokony hijanona fa mandrebireby vahoaka fotsiny zay aloha fiteniko ohatra ny tena manahirana be le izy de zao tiako tenenina amrina le hoe inona moa zany le izy hoe aza miresaka nio senio tsony fa zao numéro de série-na karapanondro ve no ataonao parametre any anatin'ny liste électorale de disonao iny de ny olona nga misy mahafantatra hoe firy ny numéro de série-ny karapanondro zany no ataonao any de ovononao le anaran'ny olona rehefa fantatra hoe tim io na hoe tsy mifidy an'le filoha tolotry ny fitondrana io de zay ka zao fafana fotsiny io seni io de mifampiresaka ny antoko politika hoe ahoana ny atao ahoana ny fomba anendrenany olona raha mbola senino anaovana azy zay de vita fa tsy tady zavatra be mazy tetezamita no atao de hosolona am gouvernemanta tsy mila an'zany satria le fototra aretina ato tsy zay solution tsy tetezamita kory ny solution amin'ny zavatra ato fa re ohatry ny aretina rehetrarehetra io aiza ny fototra aretina aiza ny fototra aretina ny fototra aretina de zao lisy mpifidianana efa lany daty sy tsy izy no nalefa ny senina ka any amin'ny fokotany de niteraka ny fikorontanany any anivon'ny fokotany satria le fanontaniana hoe inona ny mahatonga n'le fikorontanany anivon'ny fokotany rehefa manamarina le olona hoe aiza ny anarako tarioa tena saika raikitra ny tontondry satria tonga de avyavy le rempianakaviana hoe za nanoratra anarana tany am'le carnet any seni nanoratra anarana tany amin'ny tam'ren'le mpitety faravarana zany dia anamarina ny anarako sy mombamomba ao amin'ny fokotany jerena tao tsy tao ny anaran'le ramatoa tesitra izy araka ny tokony ho izy zany ahoana ny anarako ny tsy ao nefa za efa nafoko ity ny taratasy maintso kely ity ary tam'za nanoratra anarana atao amin'ny carnet ancieni nanoloana nreo mpitety varavarana agent recenseur de nafoko mihitsy ny fidiram-bolako tao anatin'ray andro fa andeha anoratra ary zao aty amin'ny fokotany tsy ao ny anarako de izy ny fokotany hoe tsy zay no nanao an'io fa avy any amin'ny seni ty lisy mpifidianany ty de any an'tanina any tezerana fa zaizay aty amin'ny fokotany aty fa tsy misy idirreo fa zay mandray fotsiny zay ane le izy ka le izy ararina ndraindray rehefa le olona sendran'le président fokotany ny zavatra misy mantsy am'izao rehefa mba misoleladelakeo le président fokotany na ny ministra ray amin'ny mpitondra fanjakana de ohatran'izay ny fomba azahoany vola de ndraindray le ao am'le fokotany kizitina rehefa hoe anamarina an'io liste io le olona satria zany mba te hisoleladelaka am'le mpitondra eo amboniny de izy ndray manakana manao zay fasa manahirana an'le olona hijery le anarany
zany le zavatra mitrangaka zao a aza miasa saina amin'ny senio tsony fa namany tsy misy io namany tsy fa hiteraka korotana be io raha io no ampiasaina ary tsy afaka ho aizy reo seni reo fa eo reo raha misanatra io mikorotana eo reo olonareo fa mba elana am'izay a de alao fafana tao ohatrany tsy misy reo a de miverina miresaka ireo atoko politika rehetra sy miaraka am'ireo a everina fa mpitarika eto amin'ny firenena andika hoe ahoana fiarahamonim-pirenena ihany ko ny ndray aman-dreny amin'ny fiangonana sy zay tonga de ary zany a de lasany tsy mila fotoana lava be zany fanaovana an'io liste électorale io raha ny fahazoako azy a rehefa tena misy ny vola atao aingana be ao anatin'ny roa volana ange zany vity zany liste zany tena anao efa mipetraka hoe io ny zavatra rehetra de vita listra madio tsy misy alefa am'izay ny fifidianana de huit eto ny marina 8 eto am'izao kosa angambo izy a mba mety mahazo 1,1 kosa angambo reo mpitondro reo raha atao amin'ny marina io zavatra io raha fiheverako azy zany mantsy ny taremarika eniko any hoe ohatrohatro zany ange le tena niveau réel n'le izy fa tsy hoe 50% hoe tsy zay le izy zay mahatonga an'io paipaika rehetra io de fitenenana hoe zay ange fantatray fa lany satria ianao mahafantatra fa le olona ny tenen'zay mantsy fantatro ary fantatro a fa le paipaika rehetrarehetra ty no everiny hoe oentina ampandaniana ny kandida anyko de 8 eo fa zay fotsiny io tsy asitsika resa be tsony ty seni ty satria ho ravy io na ahoana tsy maintsy ravy io satria zay le olana de mamaha olantsika raha vany io de averina ao anatin'ny fotoana foy a liste électorale zay riny lizy mantsy ty le hoe fahitsiana le fahitsiana mihitsy zany sy le hoe fahamorapoa no tsy ao efa fantatr' zao ary ny seniny miteny hoe 140 milliards mahery ariary no ilaina ny dikan'izay de hoe tsy afa manoatra zahay a manoloana nyity vola kely sy fitaovana sy ny rehetrarehetra ity de le seni zany a voafatotra amin'ny zavatra nekeny tany am-boalohany nanaiky anery zareo reo reo mpiasa rehetrarehetra o nivon'ny seni zany nanaiky izy andray an'le andraikitra fa rehefa nandray an'le andraikitra izy a dia avy eo zao miteny hoe tsy ampy le vola zay ve zany le atao hoe raharahangasa hoe ahoana zany foana avy hoe ny fomba fiasa ohatrany hoe ajoboka ao aloha zany le teo anivon'ny seni fa le ny ao anatin'ny seni ihany ko tsy afa-miala am'izay satria ianao ny te anaika ao ka rehefa mipotra amin'ny problema maninona moa raha mampiantso mpanao gazety ohatra zany a teo anivon'ny seni rehefa natao zany le asa maninona raha nampiantso mpanao gazety conférence de presse tena tsy misy anavahana araka ny tokony izy de tenenao hoe zao ny olana izay a zakainy ny eto anivony ity a seni ity zay a sehatra zany a teknika goavana be mantsy le andraikitry le seni fa ny olana de ity tsy hoe olana zany fa zahatra am'seo tsy mety miteny ampahabe maso le seni hoe zao my problema andrareo fa nefa le izy a hitan'ny olona rehefa mijery ny anarana izy aty amin'ny fokotany hoe misy problema amin'ny seni satria maninona no ohatra tony lisy mpifidianana efa lany daty olona tsy ao anatin'ny fokotany mbola ao anatin'le lisy mpifidianana olona tokony ho ao tsy ao anatin'le izy nefa ty avy any amin'ny seni tsy mety mivaky zany le seni zany ny problema izay a iainandry zareo ao de zany le mitarika le izy zavatra tokony voava tany am-boalohany fa matoa zany ny seni tsy miteny zany fa ary izy miteny ka le vola tsy ampy ny tsy fahampim-bola tompoko eo ihany ko eo ihany ny tsy fahampim-bola fa naampy toninona koa ary vola rehefa le toe-tsaina mihitsy rehefa mipetraka le hoe tsy indépendant ka zay le senia nafeny vola mandrakitra ny trano areo dia résultat tsy manjary am'le fomba fiasa foana no hita eo samy teny araha ve nareo amin'ny seni eo fa indépendant am'izao
3 sy 4 arivo zao ka zao nge zay mifantaniana apetraky ny olona zao ngeriny ireo a ny fanendrenan'ireo efa hafahafa ino hoe fa iara-mahita iny fa zao ny vola ao amin'ny seni koa nge tsy hoe ny seni rery fa vola am'ty fanjakany ty mihitsy sala amin'ireo hoe raha anao an'ry tetikasy ry tsika de sala mitaridrano kilaila oziny anina ka very eny andam-pandehanana eny a kely sisany tonga ry am'le farany ohatr'zay io rina ka de zao aloha ngamba iresaka an'le autoroute tsika teleferika sy ny anina fa ity seni ity kotiny nefa ravy io a satria voapirofo fa tsy marina tsy marina ny akabiazany zavatra ataony de zay ajanontsika io eny ary hivadika amin'ny zay resaka hoe misy moa zany ny tetikasa ataon'ny mpitondra fanjakany misy ny tetikasa dia zao ny zavatra tsapa ny fitondrana fandimpiteto rehefa anao tetikasa na tetikasa madinidinika io na tetikasa atonotony io na tetikasa goavana be io a tsy de nandrenesana loatra hoe fanoerana tsy de nandrenesana loatra hoe faneho-kevitra isan-karazany eny anivon'ny fiarahamonina na ny mitambajotra serasera io na eny anivon'ny fampahalalam-baovao io fa tamin'ity rezima ity izay atao hoe tetikasa everindry zareo fa lehibe io moa samy manany fomba fijeriny dia andrenesana foana fitarainana sy endrim-panoerana isan-karazany ohatra hoe resaka teleferika ohatra inona le tetsy motry manjaka le saika hototofana ny tambarin'olona io moa tsy tanteraka de nafindra ny andrefany vily novela de nafindra ny andrefana ny ray hoahoahoa be tamin'ireny misy hatramin'ny fahamoizana aina mihitsy ty indray no autoroute ary avaradrano ary ny fanombohany zany talatany volonondry sy ny rehetrarehetra any zay andalovany any a dia resa be miteraka fanoerana ilay izy io koa teleferika dia misy fanoerana am'le hoe andalovanyilay hoe lalalay zany sy ananganana an'le pilona le poteau be am'le teleferika io de aloaloha eo ny raisitsika andriamato motarsona aloalo raisitsika le teleferika dia misy zany le hoe tracé hoe atiny ny andalovan'izy iny zany de efa saika ny natao zany nasaina saika nasiana poteau be andalovan'le izy tao am' Saint Michel iny aloha ny hitantsika de tsy nanaiky hatramin'ny fara ary tena nanenjana any tao am' Saint Michel zany mainty milaly sy ohatran'izany de nangingina teo de avy eo le izy tany tsy de enoeno indray aloha le resaka teleferika mipotra tapoka indray le resaka teleferika de hoe anty indray le tracé dia voalaza hoe mandalo ao amin'ny sekolontsika nalamahitsy sekolon'ry masery izy io Saint Joseph d'Aosta izay ny congrégation an'zareo nianatra tao andriamatora motarsona ny fahazazako sy ny atao hoe ny adolescence zany dia tao any nianatra maternel ka hatramin'ny nanala BBC lavalava ihany zany tam'zany ny directrice ny atao tononoko eto mihitsy satria ray aman-dreny be zany teratany italiana masera Césarine zay tena nitezaina tao mihitsy satria firy-taona tao foana asa moa izy na mbola any izy na ona fa zay aloha ny zavatra misy avy eo moa zany ny tena afaka BBC de mivadika tany amin'ny sekolim-pinoana hafa indray taty amin'ny FFPM amin'ny protestante sy ny luthérienne tany amin'ny Paul Minolna indray ny tena nay nianatra dia mandrapatonga taty amin'ny baka zany hoe raha ny tenanay zany de nitaizaina tamin'ny sekoly missiona foana tany amin'ny fahazazana ka hatraty amin'ny nazahoana amin'ny baccalauréat zany sahotra hatry hoy ny ray aman-dreny hoe aloha tena any amin'ny sekoly missiona mihitsy fa any no mety mety asa mafimafy lo ve sa ahoana hoe any amin'ny sekoly missiona ny sekoly amin'ny fivavahana zany ka na ny katolika na ny luthérienne sy ny FJM de nitaiza ny tenanay zany tamin'ny fahazazana ka hatraty amin'ny fahazahoana amin'ny baccalauréat zany ka raha hoe eo amin'ny sekolitsika nalamahitsy zany efa nisy ny fitenenany ray aman-dreny amin'ty resaka teleferika ty fa nikatra hoe ahoana zany miteraka tsy fifatohana sy ny sisa
inona moa filaza azy loza mitatao moa rehefa cyclone misy loza mitatao mpianatra ny eny ao sy ny sisa zay ny fomba fijeriny tao amin'ny sekolitsika nala mihitsy de za zany zao hoe mpianatra tao taloha mainty milaly moa zany misy hoe tena hoe actifa misy hoe anarana fotsiny fa za aloha eto zany de miteny fa tsy makasitraka an'zany ma ho tombontsoan'ireo reo zandriko zany zay mianatra am'izao fotoa zao ao amin'ny sekolitsika nanala mahitsy fa mpitondra fanjakana manany fomba fijeriny izy fa io teleferika io ane hatramin'ny nanaovana soniana io mifanarana tamin'ny frantsay dia efa be deaibe mifanikevitra mombana io sy mifanoerana inona zany maninona tsy ny lalan'ny tanina rivo tamatavy no amboarina maninona tsoatran'zao fa zay zany le mason'le atsaona hoe mpitondra fanjakana hoe zao ny anay de zao de ity ny tena fanamariana tena malasa saina zao ny fitenenana avy any amin'ny mpitondra fanjakana any hoe rehefa natao zany ny trasazan'le hoe andalovan'le televerika maninona ozy manaiky ny hopitaly maninona no manaiky ny sekolim-panjakana raha hoe andalovan'le izy fa maninona sekoly tsy miankina na privé no hoe tsy manaiky ohatra zao ny tao amin'ny Saint-Michel de ty ndray ao amin'ny iny ty ao amin'ny sekolitsika anala mahitsy sekoly katolika koa io ny sekolitsika anala mahitsy mantsy amin'ny Masera Saint Joseph d'Aosta Aosta zany tanàna anankiray any akaikin'ny Milan ny avarabaratra Italia any za efa tany dia maninona sekoly privé no manohatra fa ny hoe ny sekoly publika na ny sekolim-panjakana tsy manohatra an'le izy rehefa hoe atao le tetikasa fa nefa samy sekoly sy ny sisa araka ny tokony izy zany rina dia zay le atao hoe hipetrahan'lay fanamarina hoe tsy tokony hipetraka akory ny fanamarihana atao ny mpitondra fanjakana manoloana an'izany satria tsy maintsy miaro ny mpianatra sy ny maizy azy le sekoly ezany izy hoe privé tontolo iainana zao ngeriny zavatra mitrangy andraso aloha ampahafantarina ny vahoaka malagasy fioky teleferika io rehefa mandeha am'le cable mitsitsika be ange io karaha eo ambonin'ny ekôly mitsitsika be ange ho io teleferika iny kabinina iny rehefa mandeha am'le cable zany hoe tena mitabataba be de miteraka fahasorenana raha ho ampianarana mila hoe mifantoka mba ahafantatra tsara ny fanazavanany mpampianatra sy avytana ao lesona reha vao mandeha ao anatin'ny 10 minitra ny teleferika iny mitsitsika be tsy fandrenesana ao anaty lakilasy ary de ao anatin'ny fefakadiny iresaka an'izay daholy tena nanao ohatran'izao tena eniko makadika ary tsy kabina ray mandalo ao fa ka zay le izy hoe kitoto io aloha anisan'ny projet tetikasa tena kitoto satria maninona ny kitoto miangeny am'lisy makany am'y lycée français ndraso aloha tetikasa mamelona ny orinasa frantsay any tsy le hoe orinasa zay ko aloha eny fa eo le de nitaranaka malagasy nasaina mandohany io ho alefa ariakaky ny lycée français io teleferika io de makariakaky makany amin'iny resaka be de be vazaha rehetrarehetra ambato be sy ny etsetratsetra iny zany hoe afanganana ny lalana andehanany mpianatra makany zanam-bazaha afanganana de mandeha amin'iny izy zay mihitsy ange le fisainany tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy zanam-bazaha zany na my freran'le izy ara-tsinona hosahirana ny malagasy raha andeha amin'iny isan'andro na hoe intelo inefatra isan'andro ka ny firena enjato nefa tsy zakan'ny olona io raha ny tena izy eo am'le izy firena taxi be tsy zakan'ny olona fa tsitsika le izy matabataba be io tsy zaka raha tsika malagasy tsy zatra an'izany dosorena amin'io zavatra io fa no anaovako hoe tena hafahafa io tetikasa io de izao hoe tsy natao loatra fa maninona moa iny tsy tety amy tanàna ambanina lefa de nakeo amy 13 mai ohatra diny analakely mba etsena zany ny olona amin'iny anosy-patrana iny manany de mandeha televerika de mijanony aty akaiky be ny mbangany izy am'izay fa tsy mandeha amin'ny embouteillage petite vitesse mandeha to madinika 67 hectare fa maninona no any vandry de miakatra makeny akaikin'iny ivandry sy any ambatobe sy ny anina rehetrarehetra any am'le misy mpianatra makeny amy lycée français sy ny anina tsy hoe mifankalana ny hoe mpianatra amy lycée français tsy zany mihitsy le izy fa le olana
iaina ny vahoaka malagasy sy mpianatra malagasy anamorana ny fandehanan'izy ireo mianatra no ezahana ho atao fa tsy ny olona efa manana sahala am'le malgasisation tamin'ny fotoanandro ny angeriny ka izanaky mpitondrana lefa ny any amin'ny école vazaha fa ny zanaky ny malagasy hoe mba atonotony sy ny anina nalefa ny aty am'le malgasisation de zao vao ampotra le marina hoe zay ka zay zao hita ny vokany zao vao hita ny vokany hoe mba elana am'zany rehetrarehetra zany za aloha tsy de mino hoe mateza ve io ateza ve io resaka téléphérique io zany fa za tsy de anisan'le tsy makasitraka fa izy mo mpitondra de nataony io zay zany fa de ho hitatsika hoe iza raha manana ny marina fa ny fitenindry zareo azy de ainy mantsy miaro an'io hoe ka zao mba zao zay zany le izy fa zao eo torina no ametrahako an'le hoe le abidia ny tetikasa rehetra zay mihitsy satria ny tany sainantrina teo le hoe autoroute any avaradrano vila tanàna vaovao teriam-botro manjaka zao ndray téléphérique mbola apiko rina zavatra mitranga any amananjary hitako tamin'ny vaovao ay ty fanjakana malagasy ty zany rehefa manao tetikasa tsy mba miresaka amin'ny olona mialohan'le tetikasa mialohan'ny andehanan'le tetikasa zay nefa abdi zany préalable zany manazava amin'ny olona hoe misy tetikasa ohatr' zao re tokony atao atao eto am'ty any ity am'zany aloha efa vita ny fanoratana tsipriany am'le tetikasa de efa apetraka any amin'ny ONE ny ONE no manao étude d'impact environnemental tontolo iainana ary de miara manazava amin'ny fanjakana ny zavatra hitranga any am'le toerana lehan'iny tetikasa rehetra iny zay ny fomba fanao zany ary am' sehatra eran-tany zany fa tsy hoe ny eto Madagasikara hoe tsy hoe mila vaniny tsika sirina de hoe aiza koa tsisy resaka mila vaniny zany tokony anao an'izay tany amananjary misy hoe nytenenina tao anatin'ny vaovao zany orinasa ary ny lahatra mihitsy ny vahoaka amin'ny mananjary ny tarihany mera hoe tsy manaiky ny fitrandrahana volamena o voilavy io zay no ny anto samy hafa tany sainy be debe teo moa le izy fa zao ay tsy nisy étude d'impact environnemental tsy nisy fanadiadina ara tontolo iainana le tetikasa fa tonga de nalefa eo aloha tsy hiditra tsipriny am'izay hoe fananinona ny tonga de nandingana ohatr' zany fa fantatra mazava be hoe misy kolokolo zany matombotranga zay zavatra zay tany amananjary zany io de fa hita hoe tsy nanaraka amin'ny fomba fanao koa le compagnie tsy fantatry moa na compagnie na olona tsotra le nanao an'le hoe mpiasanao fitrandrahana volamena ho voilava fa de tonga de nidy nandalambe ny olona tam commune any akaiky ny voilava nanakana an'le izy ary teo mihitsy ny mera mihitsy no mitarika an'izany satria de tao taty arina vo anomboka andeha ny ONE hafahafa zany zany hoe tsy nisy akory zany le fombafomba mialoha hoe miresaka aloha manazava hoe zao de ahoana no fetraikan'izany de manao impact minimal mantsy no eken'ny ONE ny tena hoe mba farafahakeliny mihitsy no atao zay tsy hisy fiatraikany eo amin'ny fiovan'ny fiainan'ny mpiarabelona am'le tetikasa mandeha fa raha tena hanovan'le izy tsy mety goavana be ny fahamahana ny olana an'izany zay zao tany amananjary ery am'ty autoroute resahany reny le tena autoroute resahana zany tohatrany hoe anao 80 kilometra mantsy ty fitondrany ty eny de am'y taona firy moa zany raha 80 kilometra isaky mandeha vola tsy misy am'y vola tsy misy io zay aloha zany le zavatra de zao inona ny zavatra mitranga raha ny marina mantsy ray olona raha ny eritreritra n'le anao autoroute izy de hoe ty le lalana marina fa hoe mety any anaty Google Earth iny mandeha de mandeha manao levé topographique aloha zay abdi zany de rehefa vita n'le levé topographique de manao projet de loi DUP hoe raisy ny fanjakana tanana dolo reto tany voakasiky reto mbola projet de mandeha miresaka am'le tompo tany eo mantsy le tsy fanaoany mihitsy zany reny ato am'le école ny antsika tsy mba nandeha fahazahoako ny resaky reny tsy mba nandeha resaka tamy reto mpitantana an'le sekoly ny antsika ao anala mahitsy izy sekolitsika
sekolontsika Sekolontsika fa tonga zay de anaraka. nilatsaka hoe eto zay ny anao fangahany ny anadany reny rakoto sarabe ny tonga de ho alainao le tany mila manao DUP anao ary mila miresaka am'le tompo tany meloa ianao hoe fa tsy vitany hoe tsy miova tsony ny trasazy fa tonga de fa miovatsony ao tsy manaiky ny tompony koga io taninao io tsy mety zany fa mila manao zay le rehefa raisina hoe droit d'utilité publique zay le DUP de anaova ny fanjakana lalàna hoe raisy ny fanjakana io faritra io na 100 metatra toradroa ara le izy fa tsy maintsy misy lalàna aloha manao an'izay ary zay lalàna zay ary zay faritra zay tsy maintsy ifampiresana am'le tompo tany zay vo azo afindra ny titre toeran'io ka raha mifazo koa tsy nisy an'izany ange zany le izy reny fa ny fandikana azy zany ho an'ny mpitazana de hoe tiakano tsy tiakano tsy misy falinareo tsara tsy falinareo tsy miova tsony io resaka hoe andalovan'le resaka téléphérique io falinareo faly tsy falinareo de akory atao ohatrohatr'izay zany ny fandikany rehetra azy raha fanipaka fanga zany araky ny lalàna kanga zany akory mifanipaka am'le hoe tany-tan-dalàna mihitsy zany tiakano sy tsy tiakano zany zay indrindra lalàna mamepetra fa misy mifampiresahana meloa am'y tompo tany rehefa anao DUP anao de ahoana koa ny droit de l'homme ahoana koa ny droit an'ireo ankizy ireo ahoana ny antsona hoe droit de l'enfance miala tsiny satria ny tenako moa zany ny anatra tao maternel ka hatramin'ny 3e na la BBC asa tany amin'ny 4 taona tany ny fahazazana ka hatraty amin'ny BBC tatya de miala tsiny fa tsy maintsy miaro an'ireo zandro koa zany zay mianatra ao amin'izao fotoana zao de mba hanontany ny mpitondra fanjakana zany ahoana kay ny droit de l'enfance ny zonony ankizy manoloana n'izany zavatra izany de mety hiteny izy hoe tsisy hidirany zany fa io anie voafehy tsara ny lafin'ny teknika voafehy ahoana tany an-dafy anefa nisy téléphérique any totony fa nga ianao tompon'ny ampitso ianao zany hiteny hoe raha fifamoivozana io ety amin'ny arabe de sahiteny zany ianao hoe tsy misy accident mihitsy io fa rehefa manao zavatra toko tsy maintsy mijery lavitra ary izy ampandalovinareo amin'ny toerana be ankizy amin'ny toerana saripady misy anie ny toerana saripady ohatra hoe ny hôpitaly ny fiangonana fivarota-toka ara misy lalàna tompoko misy lalàna ny fivarota-toka raha hoe fiangonana tsy hoe fiangonana kristiana ihany io fa na hoe ny moske man'ny salamy tsy azo atao ny mivarotoka manakaiky ny fiangonana lalàna zany ny toerana saripady ny toeram-pitsaboana ny sekoly sekolontsika tena be mpianatra ohatrohatra ny Saint Michel any izy ty moatra ny sekoly katolika foana koa ny tratrany de ho lasa université mihitsy satria Saint Michel sianna nge Saint Michel sy Resca reny nge zao efa lasa misy université mihitsy de ho anala mahitsy io raha hitako am'le abetsahan'le vahoaka sy ny de mpianatra ho tonga ny demande fangatana hoe allo isy université ty anala mahitsy raha izao fizotra ny fanabiazana eto amin'ny fireneny zao ka miverina am'le resaky rina raha ho tany saitsiketiny hoe droit sy ny sisa sy ny sisa zay nanaova ny Madagasikara engagement sy nanaova ny Madagasikara soni tompoko teo amin'ny setry resa-pirenena resaka zon'olombelona tsy fakahitana resaka zon'ny ankizy resaka ohatra zany de aloha tsorina tsy faly amin'io fianakaviben'ny katolika raha vao mandeha le de hitsoka raha milalao eo tokotany eo zany ny ankizy amin'ny récréation ka mandalo ny téléphérique de hitsoka isitrika any ambany lavarangana daoly zany ny zavatra mitranga zavatra mitenenina aminareo fa zao eto miverina eto am'le ty autoroute mitovy ihany le fomba fiasy ka efa trongisina tsy ao anatin'ireo olon'ireo le hoe efa trongisina le tambarin'olona ty zay le vao hoe tetikasa anao iny de azavaina amin'ny vahoaka étude impact environnemental de avy eo de hidina ifotony de avy eo de hoe fakakevitry ny olom-pirenena zay hono izy voaka hevitra nefa le tambarin'olona efa trongisiny atsy ka zao rehefa vita le soratra hoe tia ny tracé an'le autoroute de anazava any amin'ny olona hoe zao ny zavatra ho atao eto re olona de ohatrohatra zao fitraikany le tany amin'ny mety hoe mbola titré borné mbola misy mbola tsy pitsopitsony misy daholo fa mbola
aka ny hevitry ny olona ianao a fa projetna DUP no ataonao hoe ho raisy ny fanjakana tanana le izy a fa tohatra ny tsy nisy an'izany ange le tany fa rehefa manao an'io projet de loi io ianao hoe vita le DUP a tonga de efa prévu efa voasoratra ny anatin'io hoe ny fanonerana ny vola ny tompo tany sy zay rehetra tombontsoa azony tamin'le taniny a tonga de onerana ho avoko fa ity to ohatrany tsy de ohatran'izany loatra de zay maninona ny zavatra mitranga zany a tsy de zatra n'zany ireto mpitondra fanjakana kehitriny reto a tsy de zatra n'le hoe manao a zavatra araka ny fomba tokony hoe suivant les règles de l'art ozy ny ingénierie ka le ministre ny travaux publics io mantsy a olona hoe ao amin'ny travaux publics io a mahafantatra an'izany ingénierie ny amin'ny fanamboaran-dalan'zany a nalalana aranao tao de misy resaka foana amin'ny tontolo manodidina sy ny etsetretsetra hoe zao ny zavatra mitranga re olona zao ny zavatra hitranga de zao mety de tsy maintsy anjaran'le orinasa mahazo an'le tolobidy no miandraikitra ny fanalefahana ny fiatraika ny fanaovana an'io lalana io a am'le tompotany a sy am'le vahoaka manazava am'le vahoaka zay ny fomba fanao misy sary eo re andriamatora motatrana misy sary le resaka tambary voatotra sy voatrongotrong eo namana teknisiana am'le resaka autorouteleria avaratra anao ria sady mandeha ny fahazavana zao ny tambarin'olona zao tompoko nefa efa atao zany le fitrongisana efa reo ny engin rehefa eo ny bulldozer de zay ho ny vao hoe ataony fakakevitra amin'ny olo-pirenena nefa efa zao a ny zavatra misy enina camion sinitsina ahoana fahitana andriamatora motarsona zao eny ity geste technique io fa mivolanaovana an'io lalana io ange tsy misy riny de ahoany re akeo tambarin'olona ihany io de zay le izy hoe ka le ololeny mihitsy a le ololeny avaradrano hoe no menimenina hoe ny volanay ara tsy azonay ny volany tompon'le tanimbary any tsy azony tanimbary ny trongisany totofana de sady tsy misy fidiram-bola tsony le olona zany a no tsy amenao a ny takalo ny vidiny tanimbariny mba anaovany zavatra hafandray de tena tsy mandeha am'izay loany zany tsy mandeha am'zay tsy tonga 20 kilometatra zany io rina raha tonga io 20 kilometra io de eo mbola misy resaka zon'olombelona koa tafiditra am'izay zay satria le volan'olona tsy alony misy resaka droit de l'homme voahitsakitsaka ao anatin'zany tena marina dolo zany tany sainyriny zany zany a ka ity mpitondra fanjakany ity zay zany le izy ry vahoaka fa fomba nytenenany rina azy a nataony ohatran'ny stiltile zay hoe droit fa zao tena tsy mba mihevitra ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy a ity fitondrany ity manomboka eo am'le tombontsoan'le olona mpiaramonina any am'le faritra zay inge no mibotsina de lasa hoe tombontsoan'le olona amakany amin'ny faritra ray manontolo miala eo amin'ny commune lasa hatrany amin'ny firenena ka tsy mihevitra n'zany mihitsy reto mpitondro reto fa de le mipoerapoera fotsiny inona ny poerapoera resahako le hoe anao flyover tetsy anosy zato rina napetraka amin'ny briky voalohany moa manao moa fitenin'ny président Marc Ravalomanana anazy loza de ohatrzay a tsy mandeha zao hoe ny eritreritra ngamba hoe ao hoe teanao tsara fa tena le fahaizana mihitsy reto le fahaizana mihitsy ary le olona mahay am'ireo mpitondro reo a tsy samy teneny reto le namany hoe tsy ao tsara hoe zao re ny fomba fanaovana azy satria matahotra le hoe hoalandry zalahy matahotra very de zao tsy ahita fidiram-bola ohatran'ny eo tsony fa de aleo mamitsaka na zavatra tsy mety ary a no iainanao zavatra tsy zaka ny saina no aseho ao de mamitsaka satria ao no mahita fidiram-bola ohatr' zao a de zay misotro ny rano tsy tiana zany ny ministra sy ny prime ministre sy ny etsetretsetra fa aty am'voaka malagasy moa le izy hoe zao moantsy vokatra ny goavy andriamatora motarsona aleloia de zay angamba mahatonga an'le fitenenana hoe aza manody ny goavy manta satria ianao rehefa miletra goavy manta asesika zavatra tsy mety amin'ny tenanao le izy a
dia mitohany ianao dia miantso vonjao ianao rehefa poritra ianao nefa tsy matava avoaka de zay le hoe aza manody goavy manta aloha zany zao raha amin'ny fiainan'ny malagasy amin'ny akapobeny ka le fomba fiasany tiana tenenina mitondra firenena zany tompoko tsy vitany kitaitaitra sy hoe taitaitra hoe etiketi-po fotsiny fa raha ny fomba fiasa zany teleferike tambarin'olona saika ny totofana teny ambotry manjaky autoroute le eritreritra mibetsaka hoe te hiazakazaka nefa ny ainao a tsy mahofa ianao raha mbola mangatabola mijokojoko makany amin'ny vondrony eropeana hoe ameo 60 milliard d'ariary moa mijokojoko tany any amin'ny présidence ny repoblika mandeha mangataka de ianao nefa ato a maika manao filazana ianao manjery hoe anao an'zao anao fampanantenana io ny vokan'io de rehefa mandeha de maninona midofotra am'izay de manao zavatra tsy mifanaraka am'izay am'le lalàna velona sy ny lalam-panorenana tsy izany ny fomba fitantanana firenena zao miforona indray cyclone amin'ny océan Indiana dina no teneninao efa mialany fa bien fa de zao aloha zany mivavakytsika hoe ry tompoandriamanitra andriananahary hira katolika zay rytompoandriamanitra andriananahary aza lefalefa aty io fa bien io avolio any ananina any la reneo zao fa mikoropadropaka efa mailomailo satria lizy aloha mbola lavitra fa tsika tsy maintsy manara baovao fa Andriamatora Motarsona efa simba ane le tontolo iainany aty amin'ny volana hiditra volana jona mbola misy cyclone miforona ao amin'ny ranomasina Indiana de isako misy cyclone miforona amin'ny ranomasina Indiana de etsy le malagasy satria tsika efa vizany efa mahanitra efa de mbola batsiray raha teo zao tsika mbola mivingivona ndana ny tany io ny olona ny nosvarika sy azo lazaina hoe isolé ino mantsy efa saika nyteneniko tamin'ny faraparany Andriamatora Motarsona ka nosvarika andalovan'le lalam-pirenena fa 1 fa le lalana ihany ny tena mety amin'ny nosvarika amin'ny fampandrosoana sy ny fanaingana ny toekarena ny faritry nosvarika iny fa le lalana ne lalam-pirenena fa 1 miaingany manoro makany mananjary any eo amin'ny 200 kilometatra mahery eo le izy tsy mba andalovan'ny canal de Pangalanina ne nosvarika tsy mba misy ranomasina ne nosvarika fa ny lalana ihany no afaha mamoaka ny vokatra sy mba afahan'le toerana miaina zany ny lalana nefa le lalana RN11 dia atao resabe foana le izy atao resabe amitsika amin'ny teny zao ty amin'ny 324 misy mitaraina foana feo avy any eno ty hoe tena mijaly zay tokony amboarina le izy ary efa nisy fampanantenana tamin'ny 224 nataony ny fanjakana fampanantenana foana hoe efa mandeha ny appel d'offre tamin'izany fa matony ny zanaky nosvarika mbola mitaraina amin'izao fotoana zao dia tsy mbola misitraka an'ilay fampanantenana satria io lalana io ihany no afahany mivelona raha raisina hoe nosvarika zany de nefa mbola nandalova mibatsiray mbola fesona de zao ty fa bien cyclone efa nazo anarana tandremo efa nazo anarana de hoy tsika hoe le iran'ny katolika hoe ry tompoandriamanitra andriananahary aza lefalefa tio aloha fa raha zao makatia so de io indray ny anlahana indray de anaovana tetezami te hoy tsy any le izy ka le izy irina efa le fiovana amin'ny akapobeny volana toetrandro hiditra volana juin de mbola misy cyclone miforona zay mihitsy le lasa fiovana amin'ny akapobeny ny tontolo iainana manerana izao tontolo zao mihitsy satria na any Bangladesh any zao mbola tena zao mbola misy cyclone any faty olona be deaibe mihitsy nitranga tamin'le cyclone amin'le fiotsahana tany sy ny fiakaran'ny rano sy ny etsetretsetra de zany fa tsisy zatra n'zany hoe efa volana me efa hifarana volana me mbola izany zay le mitranga ka dia mba mangataka amin'Andriamanitra moa tsika rehetra hoe tsy mba ho tonga aty Madagasikara zany fa de isy barera izobarika sisiny Madagasikara ty anosika an'le izy analavitra amin'ny Madagasikara fa tena ho raharaha tokoa fa ireto mpitondra fanjakany reto nefa mity nosvarika lazainy rina hoe sahirana be ty isolé lazainy fa nosvarika fa 70 isanjato no anaty liste électorale vonona hifidy tsara angamba
amin'ny fifidianana manaraka tsy haiko hoe zany rehetrarehetra zany ahitana hoe tsy fahamarinan'le seni fa raha marinina nge eo amin'ny zavatra nataon'ny seniany sofarika io de omenatra eo izy zay no tiana horesahana amin'iny a fa miteny amin'ny miaraka ireo mpanaraka nyty fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS ty hoe raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny heriny a de iresaka n'le code minier vaovao a no fidiana tany amin'ny anteny mera-pirenena isika amin'ny heriny androany satria anio amin'ny heriny anio eny amin'ny heriny anio amin'ny heriny anio fa satria moa maninona fa mpanantenana nataon'ny ministry ny finansa mantsy teo anatrehan'ny mpiara-mimbonatoka de zao zay manana arena-kibony tany manana anisan'ny atao hoe manantsika raha eo amin'ny firenena isanisany manantsika dia hoezahana ozy a ho atao le izy a ho apetraka le lalàna mariako aloha tonga teo reo janvier 2019 a enim-bolana alohan'ny aravan'ny fitondram-panjakana tsy hoe rava hitsarany io fitondram-panjakana io amin'ny asany a vao a nofidiana ny lalàna mifeny arena-kibony tany dikany tsy mahavola mpitondra tsy fantany akory hoe inona ny lalàna tokony atao a any ampendohan'ny fetomboan'ny mandany fa efa ty amin'ny farana izy a ary noho ny antony mbola ho ivoaka eny any nge hoe fananinona n nahatonga an'izany a ivoaka eo hita fotsiny am'ireny any amananjary reny hoe nisy olona nahazo fitrandrahana tsy nanao étude environnemental tonga dia nanao asa volamena tany voilava hita nge zany de ho aseho atsika eto hoe zao avy ny zavatra mitranga am'le lalàna vaovao a fa za mihaino an'le izy za maheno ny tenin'ny olona satria ny olona miantso avy hoe Ramotarsona fa ahoana ny lasa ohatr' zao a le izy toy za hoe tena marina ho ady zao mbola tsy tena namaky tsy mbola tena namaky an'le izy a satria mbola mandeha voty any amin'ny assemblée le izy a fa rehefa vitany fifidianana an'le izy hoe lany le izy a zay a vo amaky a de hitsikeran'le izy a fa dia ho hitatsika eo a ny fomba anazavana azy aminareo hoe ahoana no fitrangany a ahoana no fisehoany zany a am'izao a volana vitsivitsy a manaraka izao kosa am'tya fitrandrahana arena-kibony tany ty de izay no ambarako hoe tororiana zany hoe amin'ny fasavaranonando iny aloha eny ary mamaraparantsika Andriamato Ramotarsona ny fandraisanao anjara moa zany eto amin'ny miara-manonja eto amin'ny MBS Radio Mada maromaro zay nresantsika teto nresa-pifidianana betsaka ny zavatra kitoto sensisa ny fomba fiasan'ny mpitatany eto amin'ny firenena rehefa anao zavatra maimaika fotsiny fa tsy matao aloha ny firesahana de mialoha sy mifantanihana fa de alefany aloha de avy eo miresaka nyresaka arena-kibon-tany ko hoe fa natsidika eo teo ihany fa amin'ny herintsika miresaka an'izay a inarany teny entinao mamarana azy malohanan'izay resaka fa nataotsika teto zay indrindrandrindra momba nyte resam-pifidianany te na ny fifidianana na ny lalana na ny teleferika na ny inona rehetra ny zavatra ho anaty ombonan'izay zavatra zay a hoe tetikasa everina ho atao eto Madagasikara zay de misy ingénierie inona ny tena andikana tsotsotra an'le fitenenana hoe ingénierie ny andikana azy tsotsotra angamba de zao hoe fandarana hoentina hanamora fanatanterahana n'lay tetikasa misy ny hoe ingénierie financière misy ny ingénierie isan-karazany zany amin'ny sehatra isan-karazany ka le fanamorana n'le fanaovanjavatra de zao rehefa mipetraka le hoe zao le zavatra tiana atao a de tsy maintsy mipetraka am'izay le hoe manao fanadiadiana aloha manazava am'le olona hoe zao nitranga anamora n'le asa nge zany fa tsy hoe zay sirina ny kizitiny eto hoe nareo a tonga de manao ankeriny fotsiny a ery amin'ny sekoly katolika ery analamahitsy tsy mifampiera am'le tompony ianareo a am'le lalana autoroute a ery talatany volonondro tsy nifampiera zay mihitsy
tsy misy zany a le ingénierie ary le olona le ministra nefa to mba ohatran'izay ihany fa maninona no adininy zany tamin'ny ray volana izy hafa ny teneniny de tamin'ny herinandro teo izy lazay ny efa vita indray ny etude nataon'ny ONE tamin'ny ray volana izy nefa nylaza tsy zay ny lazainy ka nany tsy fahamarinany zavatra teneniny reto mpitondro reto ary a manahirana ihany satria tsy hitatsika tsony hoe izy ihany milaza ny zavatra mandany zavatra ny teneniny tsy marina zany le ny teneniny a zay fotsiny rehefa mifanipaka ohatr'zay ka de zay a no hitatsika fahazarana am'ty mpitondra fanjakana malagasy ity de misaotra atsika rehetra niaraka taminay indray a tamin'ity andro anio ity natanteraka ny nanaraka ny dinidinika ny arahanay sirina teto am'tya latabatry ny fandarana miara-manonja ity tamin'ity andro anio ity zay a no fanazavana everinay fa mila lazaina aminareo vahoaka malagasy a amin'ny zavatra mitranga eto amin'ity firenena ity ko dia mametraka anareo amin'ny tompo a fiadanany tompo ankeo aminareo mandrakariva manao veloma tompoko eny ary isaorantsika andriamato ramotarisona alleloia tondra ny fandraisana anjara tamin'ny faneho-kevitra sy ny fanazavana teto amin'ny miara-manonja teto amin'ny MBS radio mada izany tsika moa zany manaraka ny raha-pirenena miaino dia mandinika ny zany hoe raha-pirenena zany betsaka ny zavatra resahana ary rehefa betsaka ny zavatra resahana dia eotsika manaraka azy ahoana zany ny tena fandehany fa hoe izay fanarahantsika izay dia miteraka any amin'ny hoe fanapaha-kevitra tsy diso rehefa tonga ilay fotoana fantatra anao ny tia notenenina amin'izay mandinika tsara tsika ary rehefa tena napa-kevitra rehefa tonga ilay fotoana de tsy ho diso ny fanapaha-kevitra zay ho raisina fa fanapaha-kevitra voadinika amin'le fampiasana an'le fahefanao io a le fandehanana amin'ny fidy mantsy a iny tsy azony basy sakanana iny fa iny tena hoe fahefanao amin'ny maha olo-pirenenanao ka raha ohatra zany iny ny tadiavan'ny sakano sakatsakana na vao manomboka aty amin'ny resaka hoe lisy-pifidianana tsy mandeha amin'izay lony sinsisa de fa tsy azo ekena mihitsy n'izay fa zay le hoe droit absolu fahefana tsy azony basy sakatsakana ny moa zany fanamariana ka de mila mampiasa an'izay fahefana zay zany ny olo-pirenena satria ianao no mampindrana n'lay fahefana any amin'ny mpitondra fahefana ampindramina ilay izy fa tsy hoe fahefana omena samy hafa mihitsy zany hoe afa te amin'ny vahoaka malagasy anie namme an'le fahefana ho an'ny mpitondra ho an'ny filoha-pirenena zelany eo hoe ampindramina l izy ary le filoha-pirenena lany raha manao fianianana anaza toy ny anakandriamaso ikasaka mandrakariva ny tompontso amin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy fa mifanontaniana mipetraka ny raha ny am'izao aloha de hoe aizy zany zao ikasaka manjakariva ny tompontsoan'ny vahoaka malagasy fa ianao de tonga de hoe ato ny trasazana televerika de ampandalovono amin'ny sekolintsika nanala mihitsy de io ka ny sekolim-panjakana manaiky ny hôpitaly manaiky fa maninona ny sekoly privé ny tsy anaiky fa zany ve no fomba fitantanana firenena zany izy hoe privé manana ny fomba fitantanana izy manana ny fomba fijeriny izy ary raha vao miresaka ianao hoe sekoly tsy mpianatra reriny ao fa misy mpandrara ao misy mpampianatra ao misy mainto milaly ao misy sehatra be dehibe raha vao miresaka hoe sekoly zany fa tsy hoe zay ny eto de ity no tianay atao dea tsy maintsy atao aiza ny fanajana am'zany resaka rehetrarehetra zany aiza ny fanajana ary io anisan'ny mahatonga ny firenena anankiray ahantra ny fahampitehany fanabeazana sy ny tsifisiny ny fanajana intsony misy idirany tsy fifanajanany ity resaka lisy-pifidianana amin'ny saviritaka ty samy teny araha ve mpikarakara ny fifidianana fa manaja ny vahoaka malagasy amin'io zavatra ataony io tsy ratanao ny anaran'le olona de eo anao ialabala fotsiny ka io zao nefa anao mizesta hoe logiciel le ampiasa tablety aizy zany
mampiasa tablety ianao mampiasa logiciel hoe faran'zay raitra hoe atsona ny avandry velany anara-maso an'le izy ara-jerena eto ny logiciel manoratra anaran'olona maty, logiciel manoratra anaran'olona tsy ao anatin'le fokontany, be de be ny tranga ohatr'izany e. Zany le fomba fiasa ka izy ity tsy vitany hoe kitaitaitra fotsiny. Ny fomba fitantanana amin'ny Madagasikara zany nanomboka hatramin'ny 2019 ka hatramin'izao de fomba fitantanana baikon'ny fientanana. Zay le izy, baikon'ny fientanana. Taitaitra eo de televerika, taitaitra eo de zao anao an'izao. De mandeha le izy tsy lasa lavitra de midona mifanena amin'ny alahelo. Zao aneny, zao ny tsy fantatry ny sasany. Raha ohatra zany zao misy hoe endrim-panoherana. Endrim-panoherana io any misy tetika asa de hoe tena manohatra an'io zay tena tsy mety io. Fa zany eo ihany, fa le alahelo ao anatin'le malagasy tena goavana be zay a. Le alahelo aterak'ilay hoe tena tsy fanekena an'le toe-javatra de tsy asian'ny sasany resaka mihitsy izay amin'ny maha-olombelona mihitsy io. Zany eny mahatonga ny resaka hoe zon'olombelona le. Tsy nataotao foana tompoko ny resaka hoe zon'olombelona, ny droit de l'enfance, zon'ny ankizy. Teny anivon'ny firenena mikambana ary Madagasikara de mpikambana feno ao anatin'ny firenena mikambana. Fa rehefa hanao zavatra be zany de modina tsy taloha zay. Modina tsy taloha zay, tia mamaika de atao am'izay fomba fieritreretany ampitondra fanjakana azy foana le izy. Nefa ianao miteny hoe tany demokratika. Nefa ianao milaza hoe mba hajao ny zon'ny hafa. Tsy mahazo mivory raha tsy any anatin'le rindriny efatra. Fa manelingelina ny zoan'ny hafa. De ahoana zany ny zoan'ny mpianatra ny sekolitsika ao amin'ny katolika ao Analamahitsy? Ahoana zany? De ahoana zany mba zoan'ireo ray aman-dreny? Fa tsy tsotsorina fotsiny hoe ka ny sekolim-panjakana tsisy problema fa manaiky raha ohatra hoe andalovan'io trasazana teleferika. Ahoana ny école privé tsy anaiky? Mio azo atika io sy ny sisa. De zay lay manahirana. Zao resaka jeu des îles. Io zany efa hoe andray an'le jeu des îles Madagasikara. Ny eto Antananarivo zany tena voatonontonona amin'io. Lalao an'ny nosy aty amin'ny faritra ny ranomasina indiana de miseho etso miseho ery. Vahiny eny dikan'izany mandray vahiny. De ahoana zany ty zordira ny Antananarivo ty? Zany ve no andraisana vahiny? Fanalana zordira tsy ara-potoana. Misy ny camion eny manala ny zordira eto Antananarivo fa tsy mahovoka firy. Tsy mahovoka firy. Ary ny zordira io rehefa midekala fotsiny ny fanalana an'io dia savovona be. Amanjatonjatony taona ny zordira ny Antananarivo isanandro. Ianao nefa andray jeu des îles tonga amin'ny vahiny ary tsy atleta ihany no avy eto fa mpanao gazety, délégation ohatra zany raha isika hoe ny délégation na Mauritianina. Fa mba manahoana zany fahadiovana zany Port Louis zany? Lasa indray tsika mivadika ao Seychelles. Manahoana ny fahadiovana zany tanàna ny Seychelles zany? Ny ao lareny ao moa tena madio be. Ary raha vao tonga eto Antananarivo izy de inona? Fofona maimbo masiso zany no hitaneto. Raikeo manahoana ny resaka circulation eto Antananarivo amin'ny resaka lalàna fifamoivoizana. Ny manara-dalàna indray lazain'ny olona fa adaladala eto amin'ity Antananarivo ity. Eo amin'ny resaka circulation fa de miampita arak'izay tiany ampitana daholo ty mpandeha tongotra ity satria maninona efa potika le fanabeazana ka. Ny faritra izay ampitana efa miendaka daholo le loko. Eo Analakely, eny amin'ny faritra miendaka le loko. Mba inona ary zany ny qualité an'le loko natao teo? Miendakendaka daholo efa misy arabe tsy hitantsony hoe eto le fampitana. Aveo le olona tady ho voahitsaka de menimena ny olona hoe eto anefa fampitany akahoana zay notadiavinareo mbola hodomina ihany. Nefa le izy efa tsisy tsony le loko. Any an-dafy toko amin'izao fotoan'izao iren'ilay markazo solony reny na amin'ny alina ary rehefa tifiry ny jiro ny tomobile zay mandeha de lasa mamirapiratra. Zany ny fandrosoana. Ny ianao eto
asa hoe ahoana rehefa manao zavatra dia maimaika foana de zao zany zao hitady loko inona indray reny loko atao amin'ny markazo solna amin'ny arabe reny eny raha ny tena marina misy loko manokana mihitsy fa tsy hoe lokolokona trano na lokolokona tambo ery no atao eo ohatran'le mandoko orange ery am'ty anina rehetrarehetra misy qualité reny de nefa reny zany zao efa mientaka daholo efa be de be ny tsy hitatsony fa maty le loko tsy seritaona akory nefa rehefa mandoko an'iny mizesty ery hoe ay lokona reo zany fa mihaza de ohatra zany foana ve no fiainantsika eto andray vahiny tsika am'izay desila mba manaona ny jiro sy ny rano andraisana an'ireo vahiny reo sa any amin'ny toerana zay hipetrahandreo atleta vahiny ihany no tsy tapaka ny jiro fa le malagasy le mponina Antananarivo tsy mampanina ho tapaka ary na hiarany delestazy ary ohatra mponiny tosy efa vary hoanina isan'andro sakafo hoanina isan'andro zany hoe fahatapahana izany eo miresaka jiro eo miresaka rano sisia raha vao miteny aiza nareo mipetraka de hoe any tosy any am'le sahiran-davy zany mampalahelo izy de tsika ve zany rehefa hoe ohatra zany hoe mandray vahiny tsika de andao ary mba hanao ezaka kely de andao mba diovana ny tanàna ndeo mba atao an'zao ndeo mba atao an'zao tsy mety zay rehefa madio ny tanàna de tokony madio mandavataona rehefa arahana ny lalàna ny fifamoivoizana de arahana mandavataona rehefa tsy tapaka ny jiro sy ny rano de mandavataona zay fa tsy hoe rehefa misy vahiny tonga eto de metsara velatsia isika malagasy toetratsika mpiatsara velatsia za miteny ao anatiny satria za malagasy tsy miala am'zany mihitsy rehefa andray vahiny de maimaika ery atao daholo ty sy ny rehetrarehetra fa ny vahiny ve zany rehefa misy vahiny ve zany dia to mety lay fitantanana eto am'le firenena fa rehefa lasa ny vahiny de miverina am'le zavatra tsy manjary indray tsy mety zany tadidiko tsara satria zay moa mpanao gazety mandehandeha tonga teto amin'ny papa François de navoaka hoe aizavy ny lalana andalova amin'ny papa François mainga avy any amin'ny aéroport de makary de makatsy de makary fa zavatra hitanay mpanao gazety de ity ze lalana andalova amin'ny papa François de nidiodiovina daholy satria efa fantatra mela hoe ato izy no andalo ato izy ny andalo fa zay tsy lalana andalova amin'ny papa François zany de tsy maninona na voretra ary tsy maninona zany rehefa tsy andalovan'ny vahiny ohatr'izay ihany koa rehefa lalana andalovan'ny président république matetika na ohatra hoe lalana andalovan'ny olom-panjakana filohan'androm-panjakana matetika rehefa nisy goka rehefa misy lavaka de aingana daingana amin'ny manampina an'iny ohatra le ry akoron-drano le akoron-drano de mivoaka makany amin'ny Masay eo am'le rond-point be eo akaikin'ny hydrocarbure feno lavaka teo fa zao le izy vao tapina tsara satria eo tsy inona no andalovan'ny ampitondra fanjakana ka matetika mandalo ao ny mpanankarena isan-karazany mandalo ao mpanankarena isan-karazany de atao le izy fa rehefa tsy andalovan'ny filohan'androm-panjakana ve zany matetika ny eo amin'ny 67 de alao lavaka be eo ohatra na ny tianosy-patrana le feno rano leo an-dravoangy isa maraina feno rano be foana de mandeha sarety le olona de 400 amin'ny frais de tsy biby tsony no mitarika an'le sarety fa olombelona atao hoe malagasy dia zay le zavatra tena hoe tsy mety mihitsy fa hoe ohatrany hoe madio ivela tsika rehefa andray vahiny tsika de ezahana daholo satria ay mahalala menatra ihany am'lay fiainana zany rehefa tonga amin'ny vahiny de diodiovina daholo ataotao ohatra an'izao daholo tam'le trasy eo le hoe lalana andalovan'ny papa François tam'le natongavany teto diodiovina daholo fa tonga am'izay izy anie niaraka tamin'ny mpanao gazety iny moa fa nyresantsika teto fa kely ny fotoana omaly fa eto zay vao tena velabelarintsika le izy afataratsika hoe ay ve zany ny tena izy zany ny tena izy niaraka tamin'ny papa François teto anie ny mpanao gazety ny KTO zany chaîne ao a Vatican zany fa tonga de teny la réunion kely eny am'le tena misy an'le olona sahirana ny teny no nataony le mpanao gazety fond de eo izy no miteny
manao directa ho hitan'izao tontolo zao any zany fanazavana zany de miteny le mpanao gazety vehivavy izy io misolomaso hoe eto amin'ity toeran'ity a zao zao ny tena iainany malagasy fa tsy le hitantsika tamin'le lalana le madio be le voakarakara tsara hoe nandalova amin'ny papa François fa aty ny tena misy ny mampiseho ny tena fiainan'ny malagasy sy ny tena hoe zavatra iainan'ny malagasy de teo le mpanao gazety nanao an'lay antsona hoe stand up dikan'izany moa zany amin'ny fanaovana gazety amin'ny télévision le hoe stand up de hoe miteny le mpanao gazety mijoro izy a de alaina sara de manao direct izy a na manao faux direct de teo izy no nijoro de ao arinana eo daholo le mampiseho ny fahantrany malagasy fahantrana eto Antananarivo de miparitaka manerana an'izao tontolo zao zany zavatra na reo mpanao gazety ireo tompoko am jeu des îles dia sao tsika manantena hoe misy baolina tsy amin'ny palais des sports na hoe misy baolina eo amin'ny terrain mamazana de hoe zay fotsiny izy no terrain Bariamo de zay fotsiny no arahany eto tsia zay mahafantatra fa tsy zany ihany no alehany eto fa efa mahazo baiko avy any amin'ny station an'ireo mpanao gazety reo hoe jereo momba an'ity adiadio ny momba an'izao tsy maintsy anadiady momba ny resaka fikarakarana fifidianana ireo mpanao gazety tsy maintsy anadiady resaka sosialy ireo mpanao gazety vahiny ireo so de ary mpanao gazety tsy azonao fehperana zany aza makaty fa aty mantsy le misy an'le viretra be fa ary an'le madiodio any ale any amin'le takotako na any amin'le atao hoe afehimpeninao mihitsy ino ny mahaliana azy zay ny toetran'ny olombelona tompoko afehimpenao ne io dobera sy mofo ideo ao anatin'izy efa nidina azy eo hoe vavy le ankizy fa ao foana ny tena mahaliana azy inona ny ato de ohatr'izay ihany ko eo amin'ny fiainam-pirenena rehefa afehimpeninao ny tena marina ino ny mahaliana ny rehetrarehetra ary ino ny mahaliana ny mpanao gazety eo amin'ny raharam-pirenena zany zao tsy mahita mihitsy ianao mba fofopofony kely akory hoe hitondra fanazavana ny tompona andraikitra eto amin'ny firenena hoe fifidianana tsy fandripahalemana resaka fananatany isyisy tokony mba hisy conférence de presse miezinezina mihitsy amin'izao fotoana zao mpanao gazety tsy misy anavahana alefaso direct de eo daholo mpanao gazety fa tsy hoe conférence de presse privé inona koa zany mpanao gazety nitsongatsongaina no amody atsotsony eo zay le izy zany ka dia hoy tsika hoe mandinikitsika manao ny toetrara mba tsy ho very ao anatin'ilay izy eny ary mandeha ny fotoanantsika efa eto namana faniry Razafy Manantany efa tonga ihany koa ny député ny Madagasikara vovita amin'ny alan'nytika Madagasikara atao Boribotan fahadimy ny député Fetra zay moa ny tena lalan'ny Besome Marazy fa le anarany ohatrany lavabe fa hoe atao hoe député Fetra zay ny tena nabotrabotra dia teo ninona amin'izay zany sady filohan'ny groupe parlementaire tika Madagasikara eo amin'ny parlemanta eto amin'ny tany sy ny firenena izany ka dia horaisitsika izy ireo zany eo namana faniry eo ihany koa député Fetra fanamarihana fosiny de hoe tsy misy ny fandarana miara-manonja rahampitso satria fety kristianina ny rahampitso Ascension andro ny akarana zany dia amin'ny zomandray ny toy an'ny fandara manaraka miraba namana faniry ndawary eny ary misaotra rina miraba ny lalaina sy efa le ambadika ao raha zany klasikiradany any ambony any ny mpiaramiasa any amin'ny radio Matany MBS rehetra zay manerana ny faritra isika zay manaraka ny fandarana any faritra rehetra any de ny any ampitandranomasina any rahabaintsika rehetra zany eny ary tompolasy tompovavy hiditra amin'ny fandarantsika maro ny zavatra tokony horesahana atao anatin'ity fandarana ity efa nyresahany tonton mota sy fetra i rina teo ihany ny zavatra tokony resahana fa député Fetra moa avy resaka amitsika rehefa avy eo zay no foy fa izy ty moa zany tamin'ny omalitsika faly tamin'ny fandaratsika teo dia nandefa ilay fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana momba n'ilay resaka autoroute de nalefatsika teo le capture d'écran lay fanazavany teo anivony ministère ny asa vavety fa
niova ndray le izy ndalolany le izy niova ndray le communication an'lay anivon'ny ministèren'ny asa vavety asa angambany hitany tena namelo mafy le communication zay nahagagany olona nataitra ny olona am'le fihetsiky le fitondram-panjakana hoe fa inona koa ary ty efa avy ny totoranao pitehinao ny robainao ny fananany olona tambariny olona ny tambolony olona ny tanetiny olona amty autorotinao tsy tamakaiza ty netika tatairana de zay ianao vo tonga saina tamika hoe ndao atao aloha zany lay fanadiadina zay mahakasika ny tontolo iainana de nyvakitsika teo zany lay omaly raha hita amin'ny faly le omaly le capture d'écran ny ministèren'ny asa vavety de miampy an'le omaly alina de ataotsika koleo eo le izy aloha zany hoe ty zany lay 15 de ty le 16 meny tiako tenenina am'izay de alefatsika rehefa aveo hoe ohatran'zany le fomba fiasan'le fitondram-panjakana taitra ty zany le 15 ty alohan'ny idiran'ny député fetra aloha iresaka am'ty tsika efa tsy maintsy iresaka am député fetra am'ty tsika ty le tam'le 15 ty jerevantsika tsara inge le izy de hoe fanadiadina raha tontolo iainana ministèren'ny asa vavety mamoaka an'izao fanadiadina raha tontolo iainana mikasika ny tetikasa fanamboarana lalambe mikodana autoroute mizotra ny fanadiadina raha tontolo iainana ara-tsosialy mikasika ny tetikasa fanamboarana lalambe mikodana autoroute anisan'ny tetikasa ny filompinena de hitatsika io le izy napafatany ozy izy mpanogazety androany nandritry ny fiainana teny Antanarena fa ny ampahany voalohany mampitoena Antananarivo sy Anjorobe mire 20 kilometatra ny voakasiky ty tombany ty eno tsara no voakasiky ty tombany ty zay sahaniny ofisy pirenena momba ny tontolo iainana ONE misy ny komity natsangana ny ONE zany no misahana n'lay fanadiadina ara-tontolo iainana dia misy ny komity natsangana dia ahitana solotena voakasika zany tsy miditra amin'iny tsika zany de misy commune vitsivitsy ny fampahafantarana amin'ny antsipireny momba ny tetikasa miampy fanontaniana raimbalina iarahana fiadinan'ny repoblika ny orinasa egyptiana samkrety mibirao miasa fanadiadina biko no isitsatarana ny tombana hiandraiketan'ny comité technique isy avy eo ny fidininy fotony fakakevitra ny olo-pirenena eno tsara fakakevitra ny olo-pirenena siky mifokotany mandrafitra ireo kominareo dia hitatsika zany le izy ao ariny ny fandravonana no hahazonana tsy ny permis environnemental zany hoe mbola atao aloha zany le EUE étude d'impact environnemental de misy fanadiadina marobe atao fa mbola tsy nanena akory ny akoho de fitindray fanambarana faharoa ataovy mafimafy ngezangeza kely faly azafady tiindray ny fanambarana faharoa zay mifandona n'le fanambarana voalohany kanefa samy ministera ray ihany manao an'lay fanazavana mitony asa tendrendray ny ato mitony asa ho an'ny autoroute mitony asa amin'ny famaritana na tracé ny atao hoe tracé de mifamaritana ny lalana zany andeha an'le lalambe mikodana zany hoe efa manombana zany ny amin'ny andeha am'ty lalany ty apahany voalohany izy mampitoana Antananarivo sy Anjorobe izay mire 20 kilometatra mizotra ihany koa ny fanaovana préterrassement zany hoe fametrahana n'lay tany sy ny ouverture any lalana handehanana n'ireo fiara vavety hanatanteraka ny asa fizatsy am'le fanambarana voalohany de mbola manao n'le fanadiadina ho an'ny fokotany zay voakasiky ny tetikasa aloha de aorinan'izay no hita hoe mahazo an'le permis permis environnemental de toy zany izy misy kosa nefa mifandaminana ozy izy eny atoerana noho ny fanaovana tombana ara-tontolo iainana de manaiky izy fa misy ny évaluation zany atao izay mandeha am'izao fotoana zao anisan'zany ny fampitsarana ny fikasihanareo tanimbary ahoana ary zany nefa ianao efa nikitika tambarin'olona de eto ambony ianao miteny mandeha le tracé mandeha le préterrassement misy l'ouverture ny lalana andehanan'ireo fiara vavety hanatanteraka ny asa afahafa be misy ty communiqué andrareo ty de toizako le fanazavana anisan'zany ny fampitsarana ny fikasihana ireo tambary fa zava-dehibe aloha zany mandra-pahavita mifakakevitra sy pitsipitsina ara-teknika hay ve zao vo manomboka de inona ndray ny teneniny ety ambany ilainy vaoaka setina ampandroso ny firenena fanatanterahana asa goavana tahaka izao ay ve azo anina ihany lalana
ampifanarahana amin'ny lalàna sy mifepetra takeny tontolo iainina nefa mitetika asa amin'ny filompirnena ho an'ny autoroute de efa vita ozy izy alefa salofa alfa ty ny tena zava-dehibe tovy goavagoavana le sary de efa vita tamin'ny novembre 2022 ny fanadihadinana ny étude impact environnemental izay tombana ny ONS ny comité technique ankehitriny inona ary zany de atondray izy miteny fa mariana fa ministèran'ny asa veto ny mpandrindra KPS tompona andraikitra voalohany amin'ny asa fanamboarana ny lalambe mikodana de averenkely faly tam'le teo aloha tamin'ny novembre 2022 ozy izy a no efa vita ny fanadihadina étude impact environnemental de avadio am'le tamy voalohany ray faly de ty le tamy voalohany mizotra ny fanadihadina raha tontolo iainina sy ara-tsosialy mikasika ny tetika asa fanamboarana lalambe mikodana autoroute le izy zany vo mizotra ary rehefa enotsika averenkely faly le fanazava-kevitry ny teo anivony eo maly reto manko olona tena mahasosotra mihitsy ny fomba fiasan'reto olo reto ao anatin'ny 4 ora ve de communiqué anankiroa no avoaka de izy amreto zany marina de izy ihany manao contre na communication avoakany de alefa mifaly ao anatina segondra vitsy mifanazavany teo anivony ONE ahafantaratsika lay fanazavana zay tena marina zany le faneho-kevitra mihitsy faly alefa le faneho-kevitra misy le zany malaza iny le tamy zany malaza le nataony le teo anivony ONE raha vonina de alefa azy vetivety kely de idirany mba misy na tsara zany filinina tsara mihitsy ny fa tsy iresaka zavatra betsaka ny tenako sy député fetra miaraka amitsika eto androany de alohaloha tonga de ampidiriny iny rehefa vity zay de tonga de miditry député fetra efa vonina ve faly ndao ary enotsika eno tsara nge eno tsara ty ny sarety no mandeha alohan'ny omby io no azo ilazana ny tetikasa lalambe migodana izay tetikasa ny filoam-pirenena nilaza mantsiny teo anivony ofisy pirenena momba ny tontolo iainana fa izao vao misokatra ny fanadihadiana fahazahon-dalana ara-tontolo iainana andiany voalohany amin'ilay tetikasa 20 kilometatra no anaovana izany aloha na aminainao manjery ary le hevitra de raisinay foana fa manara-maso andreny zay a zay no manjery rehetrarehetra ka misy maneho hevitra ny de ampitao ohatra raha sendra fantatrareo hoe tokony ampitaina le izy a fa raisinao ain'le somatsara zay hevitra rehetrarehetra mandritra n'le fiam-potoana fisokafana io de misokatra tamin'ny am'izao fotoan'izao zany le izy tamin'le 11 teo a de manana eo amin'ny 2 volana eo no hoan'eo akana ny hevitra sy fanrehetrarehetra mandray anjara ao anatin'le izy rehefa vita zay vakakevitra zay de mandravina an'izay ny tanivina hoan'eo rehefa aveo a de mandravina ny hevitra rehetrarehetra vita de rehefa voaraviny zay a de manoratra n'le antsona hoe bokina andraikitra ara-tontolo iainana antsika zany rehefa aveo ao anatin'iny bokina andraikitra ara-tontolo iainana iny ahitana n'le arifenitra ho hitan'ny tsirairay ao daholo le hevitra arosiny mandritra fotoana vakakevitra hoe zeo daholo le arifenitra tianay atao momban'le tetikasa de mivadika ao anaty bokina andraikitra iny rehefa aveo a de le bokina andraikitra iny a no ekeny mpitantana tetikasa zay vao mivoaka ny antsona hoe fahazon-dalana ara-tontolo iainana zany efa nisy ny fanazavana momba io natao tamin'ireo orinasa izay ianao ity tetikasa ity hoy ny fanazavana tsaratrany ny mampatsiahy fa efa betsaka ny tanin'ny mparibahoaka voakasika ity lalambe ity izay voatoditra raha tsy resaka toy ny ao talatany volonondry ikika nitantsa hatramin'izao ny fanonerana ho azy ireo 5 volana taoriny fametrahana ilay vato fototra vo niroso tamin'ny fanadihadiana ara-tontolo iainana ny ONE ary amoaka ilay fahazahon-dalana ho an'ny tetikasa na azo tanteraina na tsy mahazavy iny tamy faharaiky amby folo ny volana mely izy vo nanomboka ary manana 10 andro ny eo anivony ONE avereny faly le tamin'ny 16 mai le fanambarany ministera avereny vetivety kely fotsiny ny ONE zany miteny hoe tamy faharaiky amby folo volana me de manana eo amin'ny 2 volana eo 10 andro zany vakiko amitsika eo ny décret messi rehefa aveo zay anisan'ny fototra esany ny ONE rehefa misy zavatra ohatrohatran'izao fanadihadiana ara-tontolo iainana de jerevantsika le izy ato le fitondram-panjakana tamy voalohany izy ny teny hoe manomboka de amin'le fanambarana faharoa izy eo amin'ny ministère ny travaux publics miteny io izy io ho an'ny autoroute de efa vita tamin'ny novembre 2022 ny fanadihadiana étude d'impact environnemental zay tombana ny ONE sy ny comité technique ankehitriny nefa le ONE teatringe milaza fa nanomboka tamin'ny volana me de aorinan'izay izy manana 10 andro de mamoaka bokina andraikitra avoaka ifaly le décret
nalefako taminao iny de mamoaka lay a bokina ndraikitra aoarin'zay vo mivoaka le permis environnemental de zay le fomba fiasan'le fitondram-panjakana eny andalana eny le izy de alefa mifaly amitsika eo miaraba aloha député fetra ny antony nampidirako an'ity zany député fetra tena toerana voalohany taorinan'iny a oeraoera novambra iny volana desambra rehefa nitaraina mponina na tsy nimponina dia tratrantsy voalohany député fetra de lasa nakeny atoerana nahita ny zava-misy teny ambolo mihitsy ianao député fetra ohatran'zao le atao hoe fitondram-panjakana rajoelona aminy ny sarety melohan'ny ompy avy nandrava tambarin'olona sy ny sisa zay vao anao fanadiadina ary zay tokoa ny tokony ho izy araky ny lalàna fa zao rehefa nyteny aza moa ny rehetra de zao tsisy mahay akoatran'ry zareo fa hoe be da be ny procédure azo anomboana an'io kanjo miverina satria nydona tamin'ny poto de atsahatra aloha zany fikitehana tambarin'olona député fetra miaraba faniry miaraba tsika rehetra mpanaraka ny fandaharana ary faly a mifanatrika amitsika etindray am'izao andro larbi zao tolorana rahaba manokana ny namana izay efa tena imbetsaka izy a no mba nangataka any amin'ny anaovana antso sy kokoa azy eto ka de hoan'ny namana eny afaravohatra de kopatanana ho atsika Bruno a Saloy a ary kopatanana manokana ihany koa any namatsika vany Dilambato a zay ao anatin'ny diaspora de tonga eto toerana moa raha matokely a izay namana ary anisany ihany koa atao hoe mpiara-mitolona raha zay ny azo ilazana azy a fa nefa nazany ko izy mpikambana anatina fikambanana atao hoe collectif zay any ivelany any ka de kopatanana ho anao tonga soa namana kely sy ny namana rehetra any ivelany rehetra any marina ny tenin'ny faniry fa tonga de hiditra mivava mantsy satria mandeha ny fotoana ary iny moa zany no anisan'ny nanaovan'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministerany asa vaventy a communiqué iny sy ny joronana nypetrahany reny solotena no ONE ireny moa na ny hoe office national mahakasika ny environnement ny zava-misy dia efa iarahantsika mahita tato anatin'ny efa taona sy tapany zao a ary efa toyany reny fitondrana teteza mita izay nampiseho a sy nampibaribary ny tsy fahamatorany mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao izay efa nitondra moa tamin'ny teteza mita taorinany reny fanokana-panjakana ireny zao ny ohatra nomeny reny olony reny zao ny saromeny any Madagasikara nampitsangamenatra ny Madagasikara satria nitsakitsahana ny lalam-panorenana ary enika hatramin'ny fombafomba na ny procédure io a na ny fitsipika faran'izay kely indrindra na ny règle na ny principe hoe ateo a dia nitsinotsino aviny satria araky ny tenin'ny faniry teo dia zay ny fomba fanaon'ireo olon'ireo nefa ny tena loza ao anatin'izay fomba fanaony zay de ry zareo a mieritreritra fa mahay a ary mety zay zavatra ataon'izay marina tokoa ny tenin'ny faniry teo mahakasika an'iny hoe resaka raha vao natomboka tampomba ofisialy ny sokafana tampomba ofisialy ony a ny fanamboarana izany lalana migodanana autoroute izany nidina teny ny tenanay andro vitsy a toko hoe herinandro vitsivitsy taorinany zany fanokafana mpomba ofisialy natao tamin'ny fomba makotrokotroka mihitsy nampisehoana teo an'ireo fitaovana sy engin sy camion nalahatra nanaraka ny sisina arabe a sy teo am'ilay toerana nanaovana n'zany fihetsiketsehana izany inona ny tena zava-misy nahita izahay tena nahita izahay ary nifampiresaka tam'ireo ponina tena manodidina ny talatany volon'ondry teny ny zavatra mampalahelo dia tsy voalohany a no nanao fihetsika sy nanao zavatra toy izao mpitondra fanjakana tarihana Andriamatoa filoha Andry Rajoelina izao tsy maninona mbola ajaina ianao amin'ny mahafiloam-pirenenanao fa ny zavatra tsy mety ny zavatra ataonao Andriamatoa filoha miaraka am'ireo mpiara-miasa aminao any anivon'ireo gouvernemanta na ny ministera isatsokajiny dia mifanohitra amin'ny zavatra tsotra mety fanao a araky ny lalàna araky ny fahaiza-manao a sy takinny fahaiza-manao inona ny antony ireny ny fifanoherana nyporofoiny ny fanambarana nataon'ireo tompon'andraikitra tao amin'ny ONE sy ny tao anivon'ny ministerany asa vavety reny no porofo mitohaka amin'ny tenda izay tsy fahamatorana zay izay fisainan-jaza izay fieritriretana toy ny fanananareo a ny fananam-panjakana ny fananan'olotokana
fa nanolotokana zay nresaka teo eniko tamin'ny faraisana anjara ny namana zokomonta teo a ny am'nresaka izy resaka expropriation nresaka izy a raha ny tokony izy de tokony nisy didym-panjakana ny raisina ny am'resaka hoe ilain'ny fanjakana na hoe d'utilité publique lay tanin'olona na lay fananan'olotsotra raha treto aloha de fitaka ny natao an'ireo vahoaka reo fa tsy nisy zany rehetrarehetra zany tsy ho resahako tsony fa efa nazava ny tenin'ny faniry teo raha tamin'ny fandefasan'ny namana faly tsy ny teknisianina makasika an'ireo lay hoe fanambarana amin'ny fanohatra sy tena hoe araky ny tena ko toy ny zazakely ary mandray ny olona ho toy ny zazakely a ireo mpitondra fanjakana tarina andriamatoa andro rajoelona de eo ny mampametra-panontany hoe mandra-paharoviana no anao toy izao a andriamatoa andro rajoelona sy ireo mpiaradia aminy mandra-paharoviana no pitehanao toy izao na ny toe-tsaina na ny fomba fanao na ny toe-karena tsy nisy tsy mipitehanao raha andriamatoa andro rajoelona fa sao de verinao fa mbola teteza mita ara fa ny olona ngena manao teteza mita ara ny ivelany any ekena hoe efa mifanohatra amin'ny tanytandalana sy ny rafitra misy ara-demokratika izay mitaky fifidianana no angalana fahefana efa tsy nrarahanao zany efa tsy nrarahinao zany fa mbola toizana ihany le fanao tsy mahomby le fanao mamoehatra ary ianao ny tsefony am'zany andriamatoa andro rajoelona ianao ny lehibe an'zany ka de zao ara mandeha ty teny namana faniry te hoe tany fetra tany député fetra ozy izy tany talata mivony tany tokoa ny tenanay fa miampy an'izay rehetra mbola misy ny fitaka fa bakiona reo be ny tanàna sy tompona ndraiky mpanjakana ny fotony any ny amin'ny hoe zao ny lazainareo am'ireo vahoaka reo ampanatsoa ireo akoatra ny fahavoazana efa mahazo azy hoe nototofana fotsiny tsy misy taratasy tsy misy ny antoka ny amin'ny hoe oleran'ny fanjakana na ny volony na ny tanimbolony na ny tanimbariny na ny taniny tsotra zao tsy misy zany de mbola ny fitahanareo vahoaka reo nanao hoe tsy hoampandoavina vola ianareo fanampin'izay fangalana ny taniny zay tsy ando vola ianareo a mikarakara amin'ny parcelle anareo fa ho atao a mamaimpona zany fikarakanareo taratasy anaporofonareo a fa anareo marina ny tany de nitaraina taminay reo olona rehetra satria ny vorony araka taminay reo a tonany zany fitarainana sy ny ala elony zany inona no nataony nambarany tany amin'ny service ny fananantany azy sy ny tany amin'ny commune de hoe mandoa 8 ianareo isaky ny parcelle ray misy ny manana parcelle enina misy ny manana parcelle 5 misy ny manana 8 na ny 8 izy de efa manahirana anay a ny ahitana azy tsy araky le nampanantena satria baiko ny filoam-pirenena hono izany hoe inona ny zava-misy fitahana lay vahoaka efa nopitehana ho iato hoe ny volony nopitehana ny tanimbolony fa efa voatototra tany mena be ny zavatra nampanantenena azy fa ho atao maimaipona fa atao gratuitement ay tsy zay le izy a fa nidona am'rindrina izy rehefa nanatona teny amin'ny commune sy teny amin'ny service mifananantany tsy ampy ny volena pelatanany a de eo izy a fa mihitsy koa le vahoaka zay ny zava-misy fanampiny zany a akoatran'lay fitaka ny tenenina teo namana faniry reny ny zavatra napotra teo amin'ny écran teo ny am'le hoe fifanoera ny fanambarana atao lazaina fa mbola itoy zany le izy nefa mahatsiaro aty ny teniny andriamatofoloha volana vitsy lasa izay a raha hoe nampafantatra ny vahoaka izy a ny am'le fanamboarana lalana migodana zao ny teniny a isika rehefa manao zavatra de toy ny TGV fa aingana be isika manao zavatra ny an'ny sasany nanao etida satria tsy vao zao ane no miresaka aniva fa tamin'ny andro ny filodideratsiraka nefa nresahana n'zany hoe projet na mety ho fanatanterahana lalana migodana izany fa ny atsika ozy izy 2 volana de vita ny etude tenin'ny filoam-pirenena ka raha misy mahita fa ho ataotsika mifandarana manaraka de ho averintsika eto ny fifanoerany teny le ambara fa ray aman-dreniny ty fireneny ty fifarinoerana ho iaho a na tonga amin'ny teny teo hoe sain-jaza manao lilindasa tsy tsarona manao teny a tsy voahevitra de anteny izy hoe 2 volana eny anay a de vita ny etude satria zay mandeha ohatry ny TGV fa ny ansasany ozy izy a 2 taona nanao ihany nefa sady tsy nanao ninona taorin'zay a fa ny atsika 2 volana de vita ny etude aika io ndray a fa asaina amin'ny teny terena iteny ny ao amin'ny ONE terena iteny ny ao anivo ministère-ny azavaventy fa zao ka hoe voatra nytao vao anomboka le étude ny impact environnemental zao vao ohatra ny anomboka le izy a ny fitsiriana ara-teknika tsy nahita olona toy izany raha mbola mpitondra nisy teto amin'ity fireneny ity na mpitondra teto ambonin'ny tany na mpiseho tsy fahamatorana sy fisainan-jaza mialatsina projet brouillon kitotoa nefa natao botolo ny fangalana sy ny fanotofana ny tanin'olona namana faniry
vaketsika am'izay le décret député fetra zany na didi-panjakana zany a zay mampiasa zany eo anivony eo sur le mampanangana le comité technique ity le izy ministère de l'environnement juste des eaux et forêts ity tamin'ny didi-panjakana zany a 7 fa nasy panitsiny izy zany a tamin'ny 4 mikasika mifampi faneranana ozy izy a ny fampiasam-bola amin'ny tontolo iaina zany io le décret messi zany décret 99/954 zany a tamin'ny décembre 99 de aveo le izy a modifiena tamin'ny 2004/167 zany de mahamessi azy de hoe mise en comptabilité des investissements avec l'environnement zany de hito am'izay le izy jerevantsika tsara nge satria miezaka mahatsiaro tsika somary nge zao kely fotsiny fa eo am'le 26 tam'zany zany fa hito nge no mitondra azy eo am'le délai d'évaluation zany de mazava tsara mihitsy fa ny évaluation technique ozy izy a et l'émission des avis correspondants devront se réaliser au plus tard dans les 60 jours à compter de la réception des dossiers complets éminents du promoteur dans le cas d'enquête publique ou de consultation sur place des documents. Impolo andro nge resahany ONU tao hoe zany miainga am'ty mihitsy le ONU satria anao an'le tombana le évaluation de mba angatatsika ny ONU mba amaly an'io zay fanamarian'ny faniry zay satria tena mitombona loatra de aveo le izy a mazava tsara ny teo anivon'ny ONU zany ity moa zany tandrefetsika de ity noraisitsika zany de atao am'izay ozy izy mibokina ndraikitra de ho eo le izy rehefa aveo de aveo mitsofoka zany a any anatin'lay a octroiena permis environnemental zany fanomezan-dalana zany a ara tontolo iainana de zay vao tokony anomboka ny asa zay le izy l'ONU izy doit se prononcer sur l'octroi ozy izy ou non karanao io zany tambarin'olo le fantotofanao de ahoana sa terena oy fotsiny io rehefa aveo ka grave be le izy satria io moa zany misy an'le comité CTE zany izy ty comité technique zany a natsangana zany a ikarakaran'izy io zay le tenentsika hoe tena le fomba fiasa zany fomba fiasako toto be de alefasonge le teny gasy fa le misy ohatran'izao manko zany ny zavatra tokony atao andiny telo fotsiny vaketsika an'izy satria ity grave be ty zavatra ty a zay le hoe tena nitomany anisany nanao fanadiadina teny ambolo ako taoriana fandalovan'ny député fetra fa mitomany le raim-pianakaviana malahelo le olona efa avy nanaketsa tany nanaketsa vary de zao ny ataon'le rangah isan'andro manoloana ny tambary mahita an'le fanotofana ataon'lay camion be de manao ohatr'zao izy sady mitomany izy de kahaka izy fa misy inony de ohatra eo foana io rangah io izy isan'andro izy izy mieritreritra an'le hoe ahoana ny ainany de alefasonge faly a le de ty zao ny amin'ny fandraisana anjara nyvahoaka amin'ny fanombanana de mazava tsara mihitsiny misy zavatra ohatran'izao nge fandraisana anjara ny vahoaka amin'ny fanombanana de ny amin'ny alala ny fizahana eo atoerana ny tahirikevitra famotim-pitorona tao amin'ny vahoaka fivoriana pahabe maso mivokatra azo amin'ny fandraisany vahoaka anjara amin'ny fanombanana tandrify zay de tafiditra tanteraka ao anatin'lay FMFTI io le messi ihany io de fanapahana ny amin'ny endrika andraisany vahoaka anjara amin'ny fanombanana de faritany ONU tena miasa le ONU arak'ireo fombafomba voafaritry ny didy mampitsipika ary ampahafantarina ny tompo-kevitra mpanorona faravakely ny 7 andro mialohan'ny fanombanana ataony vahoaka dinganiko ny ambony zany de atondray ny amin'ny fizahana eo atoerana ny tahirikevitra misy dingana ngely izy atao de ampiakariko eny nge faly ao anatin'izany fizahana ny atoerana ny tahirikevitra zany de misy 540 de hoe ny fizahana eo atoerana ny tahirikevitra dia ny fanangonana ny hevitry ny fokon'olona voakasika ataony manam-pahefana eo atoerana iorenany de efa nanao an'izany ve nareo tonga de nitotofanareo le izy ny fomba hanatanterahana ny fitondrana ny fizahana eo atoerana ny tahirikevitra de ho faritana amin'ny alalany didy mampitsipika de ato koa mbola mitoy ihany ny amin'ny famotim-pitorona tao amin'ny vahoaka misy dingana le izy fa tsy tonga de fanotofana de ny zavatra hitanay rehefa lidina teny député fetra ny travaux publics ny teny de ny travaux publics ny jere mamboly iny ianao katsaka sy vary ny travaux publics mbola hafa ny fanonerana sy ny zavatra kajiny eo fa neny ny aménagement du territoire koa mbola hafa ny aminy satria izy mendraikitra ny domaine sy ny fananatany zany ny resaka foncier izy mbola mievalue ny vidin'ny tany raha tambanina tambolona tanety
fa tsy mbola misy fandroenina ny olona nefa tokony mbola andalo dingana eto zay zay vao mandeha am'izay le fanontofana rehefa mahazo an'le permis environnemental fa tena toerana député fetra eto le piquet androany raha alina mitsisaka kely 2 metatra miverina kely any am 10 metatra indray tokony ery am tany etery mpandalovo tanimbary indray aloha tsika aloha miteny an'izany maraparina niny adevitra iny député fetra fa ninitsika ny entina li satria raha ohatra zany tsika ka tsy miteny ahoana ary nafantaran'le vaoka ay zany io ranomasony malagasy sy ny aya io misy valony 5 volana teoriana député fetra eto ny manodidididina nambotr'olo mahitsy sada be eo aloha zany le terrassement tsy haitsony iny na après terrassement zany na terrassement am'izao tsika efa terrassement ka efa misy piqueny zay ohatsy ny fandehany eo marina ny tenin'ny faniry teo toizako lay hoe androany ny piquet eto de raha pitso iny mikisaka kely menatsimo na metsinanana ohatrohatran'zay zany nanazavany reo le ponina anay satria boiron kely zay boiron kely ohatran'ny zarana angady mivilavily reny zay no marika eny atapotany ny am'le hoe etony soritra etono faritra hototofana so amboarina anaovana an'zay le lalana mokotany zay dia ny zavatra mampalahelo tao anatiny araky rehefa nitenen'ny faniry teo dia tsy resaka tsony satria fa nazava ny tenin'ny faniry teo miresaka hoe tsy nisy zany étude na impact environnemental zany tsy nisy ny fifampiresahana ny am'resaka mety ho fanonerana tsy nisy nininona fa tonga dia didiny besandry coupe sorika ozy fitenin'ny tanora natao botolo ny zavatr'olona sy ny fananan'olona de amboletra no nanaovana an'zany tracé zany de nisy tena tsefatsefa miteny satria indrony verina tany ny tenanay nisy ny faly zany satria mety mba nieritreritra lay olona tany hoe mba olobe eto amin'ny tanàna de afaka ny négosy zany mba akisao kely lay tracé nisy an'izay tany nisy mihitsy fa efa vita lay izy de nivily de nakisaka fa niverina indray lay izy niova ndray zay tracé zay zany le mbola marika lay tsy fahamatorana ka zao no tonga de am'tinako an'izay resaka lala zay zao rery vahoaka malagasy zao ry vahoaka zay mety ho voakasika ny am'izay tetikasy zay fa na inona aloha izokomota teniteny mety avita 20 kilometra andreo tsy mino an'zany raha aloha voalohany indrindra tsy isy autoroute izany eo tena sura am' zavatra teneniko ny atao hoe autoroute de mbola zavatra hafa tsy misy ifandraisany am'zao zavatra etreretina autoroute zay indrindra fomba fanatahana azy ny mety ho firafitry ny lalana ny mety ho saka ny lalana mety isan'le atao hoe voi ny makany sy miverina zay le tena hoe ny sakany sy ny mombamomba n'lay lalana amin'ny akapobeny fa ny zavatra ho atao eny araky ny resaka maropotitra ny vaovao maropotitra azonay avy any amina tompona andraikitra ambony ao amin'ny ministera ny asa vaventy raha farany efa niteneniko te tsy haina manao faniry raha ny farany lehibe sy ny farany tsara indrindra ozy izy dia eurocady io mbola azo lazaina fa mbola ho tsara lavitra noho izay lazainy fa autoroute zay nambarany teo tsy isy autoroute zany ozy izy eo ny tantara no itsara ny fotoana no itsara de tazomy am' vavako fa zay aloha ny teny nampitainy na tompona andraikitra ambony sy teknisiany natao anivo ny asa vaventy anay hoe raha izao ny tetibola zao ny karazana étude tany aloha natao tsy misy an'zany autoroute ho atao zany eo ray zay de zokomotara mbola tsara fanahy be ny teny hoe 20 kilometra ny fitondram-panjakana nylaza fa 20 fa samy laza amitsika fa tsy havita 10 kilometatra natao autoroute zany natao hoe lalana raha tsy manina zay fomba iatsona azy voarakotra tara vita afaka ampiasaina tsy avita mihoatra na 10 kilometra raha tsy ho vita an'ireo olona eo sur am'zany ny tenanay satria mbola maro midingana tokony ho arahana ny vola tsy misy ny fampiresahana ny BDB afaka 4 volana volana novambra afaka 10 volana eo raha ela indrindra karaha mieritreritra ny irotsaka filoam-pirenena mbola iverina irotsaka filoam-pirenena mbolana azy tonga novambra enimbolana eo juin juillet août septembre octobre novambra enimbolana na ny terrassement raha tsy ho vitan'ireo olon'ireo mpitondry ireo mandra-patonga an'izay faraparany na voalohandohany vola novambra zay ka de anjaratsika no mieritreritra mitodika any aminareo vahoaka izay eny na ianareo andalovan'ny autoroute na ianareo zay victime nyty resaka hoe ametrahana andry izay hitondra an'ireo le cable
am'resaka teleferika na ianareo zay lazaina fa nalaina ny tany tsy ny lazaina fa nambarany fitonam-panjakana moa fa voakasika ilay tetikasa tanamasoandro izay tsy isy ko zany miteny aminareo a tsy isy ny tanamasoandro tsy isy ny flyover tsy isy ny teleferika flyover indray nanaovana an'le pour cause d'utilité publique indray de efa tany conseil des ministres zany eo nodiny soratana fotsiny de ateo fa tsisy eo na bolongam-bato kely tsy moelon resako a fa kayasy na de tsy misy na gravion kely anaovana tsy misy nininina ao averiko indray mandeha tatatataina ny autoroute a fa tsy isy zany simba fotsiny tanny olona sy ny fivelomany tany nge ny tena loza potika ange le fivelomany loha satria le fiarinany tonga de tapahana vita ny fambolena raha izay tsy isy ny tanamasoandro iary teo tsy isy ny flyover tsy isy ny teleferika satria inona no vitany ao anatin'ny enim-bolana fa nitatatataina lay izy ny lanina aingana nampiazakazahana teny anivon'ny filankevitry ny tanàna Antananarivo ny lanina aingakaingana teny amin'ny natao kompisoroka teny anivon'ny antemera-pirenena ilay 152 millions d'euros aman'izay raha tsy diso ana manafaniry zay misy zay nga manle montana millions d'euros fa aizitsika am'izao fotoana zao io a ny sekolitsika ka raisy fiany ko le teny satria ohatra miatsoro menoatra ny resaka sekolitsika teo a i namana rina rabe mananjara sy zokomota zao ny zavatra nyresahany teo tsy manaika ny eo anivon'zany sekoly zany a satria anelingelina n'lay fampianarana la izy ary maninona ny fotoana voaherinandro vitsivitsy zay a no nampahafantarina ny anivon'zany sekoly zany maninona ny tany anivon'ny Saint-Michel zay kompatanana toerana ny anarana fahiny a no efa ela fa mambolana maro reny nahafantatra fa hoe eto aminareo to de anisan'ny mety ametrahana izany andry a hitondra ny teleferika zany mahagaga hoe naninona no firy-volana ty aorina vo ampahafantarina ny anivon'ny sekolitsika torak' zany ihany ko nisy ny nanatona tamin'iny herinandro lasa iny 10 andro zay fianakaviana olotsotra nylaza fa eo ny ilandrareo mihitsy a eo amin'ny tokotaniny no ametrahana kony zany androndriro zany de araky ny teniny te moa somary nampimea ny teniny any fa nga ny anadandreninareo izy rakotona rabe anao zany tokotany zany a natanimbary io ametrahanareo tracé andalovan'ny autoroute na ny toerana zay ametrahana n'lay andry hitondrana le teleferika fa maninona raha mba arahana moa le mba fomba fanao hoe maninona raha misy fitsipika sy fepetra tokony arahana am'reny zavatra rehetra fanindrindreny nakafananan'olona ny fanjakana fa de tena ataonareo lohamboto fotsiny a nitondranareo an'lay zavadrehetra ary ny tena olan'lay izy araky ny teniko teo tsy misy hotateraka reo a na ny anankiray aza mety anatsatotsatoka andro reo olon'reo mety modina anao terasement na pré-terasement kely teo reo olon'reo mety naniraka ny ministera asa vaventy sy ny ao anivony ONE reo olon'reo de miteniteny eo reo olon'reo makapanao gazety a fa minoa ianareo fa hitsahatra treo a ny zavatra atao fa mifananareo a efa nipotehany a nanaovany forcine nanaovany lohamboto a nanaovany tena hoe fanaparana hoe fahefana satria izay ny eto de zay ny tiany atao a de manginonareo raha tsy te higadra ohaatra zay io a te hitrany amponja te hinona gagazo mangina de masonareo sisa nitomaninareo zay nge le zava-misy am'zao misy le endriky ny jadona zay le endriky le jadona de zao ara mampatsiaha mitodika am'le vahoaka ary a maro ianareo ny voafitaka maro ianareo tsy mandahy zany izay maro ny atao hoe diabolisation natao an'zany atokotiako Madagasikara zany tamin'ny 7 nanomboka 7 moa izay le fanonganam-panjakana niketriketrehana Andriamatoandro Rajoelina sy ny mpanaradia azy zay zao ara ny fanontaniana apetrako amitsika ho atsika rehetra zay tonga teny amin'iny kianjany 13 mai ho atsika rehetra zay anisan'ny nandroba tsika rehetra izay tany amin'ny faritra tany satria voapetraka sy voarindra tsara zany fandrobana sy fanakorotanany zany fanombana fananan'olotsotra fanombana fananana iombolana sy fananam-panjakana toy ny RNM fandorona orinasa fandrobana zao ara manahoana ny fiainatsika tsirairay avy isika rehetra zay tonga nanotrina tonga maro ianareo efa tsy za fomba fiteniny any hoe isika manahoana ny zava-misy am'zao tsika miteny ankehitriny zao mba ivereny hoe iverenatsika kely ny tantara mety hotsaronareo mety tsy hotsaronareo inona ny zavatra namparatenain'Andriamatoandro Rajoelina miaraka am'reo ekipa zay mpitondra ankehitriny misy moa ny efa mety tsy eo itsony misy ny efa nodimandry fa misy ny mbola mandray anjara ao anatin'ny fitantanana ny firenena am'zao fotoana itenenantsika zao misy ny lasa olom-boafidy de miverina ho averiko indray mandeha le fanontaniana manahoana ny fahatsiarovanareo a
ny zavatra sy ny promesy ny teny nataon'andriamatoa any rajoelona teo amikanjany telo ambiny folome tam'ireny faraparany taona 8 reny a sy ny toy ny 7 oarina amy zavatra zay ny taterahany ny zavatra nampanatenainy ny fanovana zay lokalokany a sy nampanaterainy fa oentina fa lazaina fa zaosao a zany filora valomana am'zany ny diabolizena naratsiana tsy namaly izahay tam'zany fotoana zany fa hoe alohan'ny vahoaka ho tonga saina alohan'ny vahoaka iaino fa nefa inona no zavanisy inona no zava-mitranga am'zao fotoana zao anjaranareo ny mamaly an'izay fanontaniana napetrako zay hoe aiza ny tanterany inona no nataony ary akoatra ny fampanantenana nataony ho an'ny fanovana sy ho an'ny demokrasia lazaina fa iadina am'jadona inona ny zava-misy am'zao fotoana zao ry vahoaka ianareo nametrahako ny fanontaniana mety ve ny fiainanareo manaona ny fiarina manaona ny tsy fandripalemana manaona ny fangalana ny fananany vahoaka manahoana ny atao hoe miaino anareo ve misy fe zany demokrasia zany jaranareo ny mamaly azy za tsy teny mihoatra an'izay namana fanizy aloha ianareo vahoaka no amaly azy a fa ataoko hoe ampy zay a dia mila tonga saina ianareo a fa valio a fa aloha veroka any amy namana faniry aloha alohan'ny itoizatsika sy anoizatsika any amina loahevitra hafa ndray namana faniry zay indrindra miresaka demokrasia manko ny député fetra hoe misy ve ny demokrasia sy ny sisa gagastalanjona ihany aloha tsika tamin'ny sabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana me tsy fantatra hoe vaovao avy aiza ny azo ny fitondram-panjakana fanambarana inona no hita ny aina manjery taizany namoaka fa hisy hetsika na misy zavatra ho atao na kasainy any tiako Madagasikara na ny RMDM ao atao tetsy amin'ny magrobiorika na tetsy amin'ny kianjany telo ambin'ny folo me Analakely fa rakotra mpitandro filaminana député fetra izany toerana roa resahantsika izany ny kianjany telo ambin'ny folo me aloha iny tsy de tena hoe mahagaky iny zany satria iny zany mety hoe arabe ny fahaleovatena asa eo ve lelam-panotanana fa mahavarina de hoe fa naninona natonatonany eny amin'ny magrobiorika ny mpitandro filaminana zay misy volandray tsy maintsy mobilisena an'ireo na enda amin'ny tena lasantsy ary misy asa tokony hafa nataon'izy ireo kanefa ndraikizisionena zany a de tonga teny amin'ny magrobiorika ary tena voadidina le trano angeny didininy tao député fetra fa tsy hoe misy olona tao maharary na nisy fanambaranana tao de zany de manaprofony amin'ny hoe tena lay fanitsahana ny andininy fa 7 ao anatin'ny déclaration universelle de droit de l'homme mihitsy vohitsakitsaka le resaka liberté d'expression zay ambarany ny andininy fa 10 sy fa 1 ao anatin'ny lalam-pandrenana malagasy isika de nanao siny hoe an'lay fanambarany iraisam-pirenena momba azon'olombelona ary sika na tiana na sy tiana dia misy an'io lalam-pandrenana karapokotany io tamin'ny 10 sy 2 de mahavarina antsika ny hoe ohatran'izany endriky ny faneho-kevitra fa zao zavatra ho tsaroana zao tsy afa miala ao anatin'lay resaka fitandrona ny filamina ny prime ministre lehibe any gouvernemanta ny ministry ny atany ihany ko satria izy no mifehany préfet de police sy ireo représentant de l'état hafa eny anivon'ny distrika hatrany amin'ny fokotany mafe zavatra maro za zavatra tetsika resahany zany député fetra miainga avy amin'ny tranga tamin'ny sabotsy kanefa rehefa mandinika zay to sika hoe tena le resaka administration le resaka sécurité nationale le resaka inona moa zany lay administration amin'ny akapobeany mihitsiny no tena potika tanteraka eto amintsika mba tsy ilazany am'le resaka hoe socio économique député fetra marina tokoa zay namana faniry ary misaotra nampatsiahany iny satria nisany atao hoe tsy hoe vaovao moa zany fa tranga izay mahamenatra ary tranga oentina indray a fomba fanaony lay fitondrana oentina amitahana ny opinion publique feanay a zany fanjakany zany ny azay zany ny fomba fijeriko azy inona nefa ny ao ambadiky zay misy tahotra ao fadiranovana mihitsy ireo mpitondra ireo mety hopitikafo kely fotsiny a de ndray andro reo de miongana de izany hoe asana fifanijony lay andro sabotsy ve ny fahatelo ambin'ny folo ny volana me daty manatantara zay daty manatantara teo ihany ko nge izy ny nanongany ary ny zavatra tena mahasositra sy mahasorena ao anatin'izany rehetra any de le mbola vavany lay solom-bavamboaka voafidy tena boribory tany fahadimy le anankiray le anankiray eny za moa zany ny anankiray eto a de misy an'le anankiray zay ataoko hoe laha ny enatra efa mba solom-bavambahoaka hoy aho
fa efa mba voafidy efa fanondronona manda de ny fiatsika sy ny fiteny de ray aloha vavana mpitatyrakena fanampin'zay a de manotondra tena hitony reny mpiady etsena reny a na mifanehokevitra na izy samy izy a na fanehokevitra rery manokana any amin'ny ainao manjery any inona ny tiako atongavana zao ny mbola fanampiny na siny carbonetra ndray moa zany reny le fatao hoe mpitandro filaminana marobe ny odidina magro teny ambojatofo sy teny nalakely reny zao ny teniny mino iah anareo fa raha zany mpanohatra zany a de tsy avory olona itsony a eo amin'ny kianjany 3 me satria ve nisy miaramila sy ny bakona misy mpitandro filaminana maro teo izay efa niteniko tety any foana ko manao hoe iny iny sisa samy teny o ae fa raha samy teny ary izy a mirediredy tsisy tsy miaiky ny mpanara-baovao mba mijoro e iza ny mpanao politika iza ny mpanara-baovao iza ny mpisehatra politika ka mino ny teneny ny ngasy olom-bavambahoaka eny amin'ny boribory tany fahadimy anakiraha iny raha misy zany a ndao tsika hiady hevitra mba ataovy mifanatrika aminay izy ny tenako aloha de vonina hiady hevitra amin'ny lafiny rehetra eny na mahakasika ny 3 me sy ny fanehokeviny iny fotsiny ara na mahakasika zavatra maro mahakasika amin'ny boribory tany fahadimy na mahakasika ny raharam-pirenena amin'ny akapobeny a manao antso mihitsy ny tenako a ndao tsika amin'ny rahalahy mba hiady hevitra ho hitan'ny vahoaka momba ny raharam-pirenena amin'ny akapobeny efa ela no nyresahako an'izay a tam'ireo ainao manjery maro hoe mba maniry a ny fanatrehanay amin'ny rahalahy hiady hevitra mahakasika ny raharam-pirenena satria izy moa zany de mieritreritra ny tenany mihitsy tsy maninona mahay ny zavatra rehetrarehetra izy tsy maninona e aloha zay tsy mahay nininona aloha zay tsy mahafantatra nininona zay tsy mahavita nininona raha zay mifandraisan'ny sasany azy mba hifanatrika am'le manam-pahaizana ary manam-pahaizana indrindra raha samy solom-bavamboaka de tsy izy zany fa lay mpitarika ny TGV eny amin'ny boribory tany fahadimy a ary voafidy tamin'ny anaran'ny ERD a solom-bavambahoaka ny zareo zay ny amin'iny resaka 13 me iny fa de tahotra reny a namana faniry tahotra reny ry mpiaino tahotra reo olony reo a efa mampanofo ratsy azy ary ny mbola mampanofo ratsy an'ireo olony reo de fomba hoana zao ny fomba hialany eto amin'ity fitondrany ity rehefa tonga lay fotoana tsy maintsy ametrahana andriamatoandro rajoelona fialana raha olo kandida izy ary na tsy ho kandida izy a de ho avy amin'iny volana janoary iny ny fotoana farany izay afoloam-pirenena azy a satria efa voafaritra ny lalam-panorenana zany samy laza amitsika mpanaraka ny fandaharana samy laza amitsika vahoaka malagasy rehetra ny tenako fizay ny ketrik'ireo ambadika ao a ary misy avy am'ireo olon'ireo mihitsy ny mbola mieritreritra n'izay le atao hoe teteza mita misy am'ireo olon'ireo ia mbola mieritreritra ny hoe aloha teteza mita mba hanitarana izay fempitom-piasana voiany io aty ambadika satria le fahalainana ny ametra-pialana aloha efa bolana efa bolana sisa efa kely sisa de baibay a baibay ary tsy vita amin'ny baibay a fa mino izay fa hivoaka daholo ny ratsy manjary sy ny dola makota sy ny zavatra tsy tanara-dalàna ny fanaovana tantely afadrakotra sy ny kototo ny fitantanana ny raharam-panjakana mino izay fa hivoaka tsy mila terena akory fa ivany lela ny amin'ny hoe ka izao ane ka iry ane izy ko nge nanao an'ry ka ianao koa nge tao anatiny e ity nge reto nge ny tena nanodikodina ny volamena e ny volamena mivadika bonongamby nge ka ity ny tena tompona andraikitra e isy raharaha eto izay ny mahatonga an'ireo fa ny sasatsasan'izay efa tonga saina kosa na ny ara-lany tao anatin'io listy io ara dia manohatra tanteraka n'lay resaka teteza mihitsy satria efa niarahana hita nge namana faniry e inona moa fomba ahoana moa no nitondran'ireo olon'ireny firenena tamin'ny 7 raha teteza mita nambara fa hoe heritaona roataona fa nitatra oatra ny mandaha anankiray ana filoam-pirenena nanahoana ny fitotongany sy ny fikorotana ny fiarahamonina kapobeny a sy ny fikorotana ny ara-toekarenany madagasikara ka nahatonga atsika tonga am'izao satria mbola niverina indray moa lay raika lahy ny taona 7 de io mbola naverina io a niverina tamin'ny doublon de niverina koa le fomba fanao le toetsaina teteza mita toetsaina mpanonga-panjakana toetsaina mpanao botolo ary tena tsy mpanao mpandroba toetsaina mpanao didi-jadona nefa ny diabolizena taty président Ravalomanina de io nefa miverina amin'ny herina lay tiaka Madagasikara manomboka tonga saina lay vahoaka manomboka mahita lay vahoaka mampita satria naharitra ny tiaka Madagasikara tsy niteny izay zao ny vahoaka ny mahatsapa fa tohatry ny to
ohatra ny tsaratsara kokoa le fiainana nandritra ny fitondran'ny président Ravalomanana jerena koa ny atotanisa sy ny any amin'ny témoin rehetra hoe ohatran'izao ny larana nisy atsika toy izao ny taux de croissance na ny fitombony ny arkarena toy izao ny vidin-javatra sy ny vidim-piainana nataoko hoe tsy tena mbola nanan-karena ary le vahoaka malagasy fa nanao hoe nisy azo nioriranana ihany lay fiainana tamin'izany fotoana zany fa reto le nampanantena anirina no nampivandravandra arak'le teny gasy mazava de zay ara hoe inonara no tokony atao ara aloha dia mbola manamafy izay tsy mbola fotoana mifampapropagande zao mbola manana tapabolana isika isoratana anarana ampidirana ny anarantsika ao anaty listry ny mpifidy ahafahantsika miditra ao am'izay le hoe fanavozana ifotiny zay mampatsiahy any izahay rery-piainao ry voaka malagasy tsy resaka fanavozana isa-taony ity fa fanavozana isaky ny 10 taona zany hoe nesorona tanteraka atao ny anarany rehetra atao anaty listry ny mpifidy fa lisitra vaovao tsy ponina tsirairay miainga avy hatrany amin'ny aotra mandeha am'ray 2 3 4 5 enina mandra-pahatonga ny tanjona zay mety hotratra mety atratra tena me 10 tapitrisa mety tsy hotratra zay raha am'izao tsika miteny zao de mbola manodidina am 10 tapitrisa zany ireo efa nisoratra anarana na misy tsy mazava reo tsy maninona aza mieritreritra an'zany aloha zao fotsiny no anetanana ianareo indrindra izay efa nivy nytiako Madagasikara zay solo mavambahoaka fa ty am'tiako Madagasikara izay eto amin'ny miara-mamonjy any MBS manao hoe manatona re ny any amin'ny fokontany misoratanarana isika olom-pirenena ampitaona feno 20 taona am'izao fotoana itenenantsika izao fa ho hitatsika ny tombontsoa ho sitrahantsika orinao fa ho azavaina aminareo izy zao loha tsika tsy manam-potoana anazavana an'izay tonga fa misoratra anarana 5 andro sisa fahatsika misoratra anarana fa mbola ho avy ny fotoana itodiatsika mitondra fanjakana raha ny tokony ho izy tokony mbola hitariny io efa tsy ao anatin'ny manara-dalàna isika efa ao anaty tsy isika moa fa ataoko ny mpitondra fanjakana nanitatra izany hatramin'ny faraky amby 30 ny volana me maninona moa rehefa nitarina hatramin'ny faraky amby 30 ny volana me ihany io rehefa tsapa rehefa raha mahita fa mbola misy maro no tsy tafiditra ao anaty listry ny mpifidy atao zay anitarana an'io raiso ny didim-panjakana raiso ny fanapahan-kevitra hitaro io febitaona ahafahana mbola ahafahan'ny vahoaka ampitaona feno taona misoratra miditra ao anaty listry mifidy namana faniry le listry mifidy tena zava-dehibe amintsika satria ny atsika de mazava ary nambara teto maly zany de hoe fa inona moa ny karoana teteza mita tsy misy ady tsy misy korotana tsy misy fanonganam-panjakana eto Madagasikara fa filoham-pirenena lany mandano misy de ho taterahana ny fifidianana zay tsy maintsy hananana filoham-pirenena vaovao ao aoriana 7 janoary 2024 zay anie no ambarany lalàna zava misy manko député fetra de hoe matahotra fifidianana ny mpanohatra matahotra fifidianana ny mpanohatra nanomboka tany voizina fa rehefa miteny an'izay tsika hoe dao fiarika fifidianana de ataovy madio tsara ny lalao fa zay vonina ary zay manao fanetanana de ozy izy menakavy teteza mita ndray de misy ihany ko antoko politika mivoy an'izay teteza mita zay satria zay koa ny farahery mba ahafahany miditra anaty fanjakana satria tany amin'ny taona 2019 mba nanana candidat filoham-pirenena farany de ny any ery atao manenjika filomarika Ravalomanana sy ny tim satria rehefa tsy miady ere am'zany ny tim sy ny filomarika Ravalomanana de mianjaanja tsy manana forsa hiatrehana an'izany ary misy an'ireo nge tsy mahavita mamory olona akoriny lasa laona raha vao mahazo olona 20 sy 30 anaty trano raha manao famiriam-bahoaka nanakarama raha mbola sahirana misy amin'ny mpanao politika sasany zany voy am'zany hevitra zany fa miandro ny hetsika ataony tim de mitandrina ny stratégie ataony tim de tsy sa mamaky barazy indray drala satria mieritreritra fa utilisena le tim rehefa miaffronter an'le force sy rehefa manao tatitra mivoaka na ihany ko manao redynamisation na ihany ko manao congrès régional de rehefa tsy mihetsika zany tim zany de kivry zareo sy malahelo satria tsy raikitra le korotana de zao zany tim miteny hoe fifidianana ny tadiavinay fa zao misy opportunité amin'ny fivorian'ny assemblée nationale mba ahafahana manitsy ny tsara momba ny fifidianana io amin'ny alalan'ireo lalàna maro samihafa maninony zany tsy idirina satria mbola misy 10 andro mahery ny fivorian'ny anteny miram-pirenena de malahelo ny sasany satria tsy miopte am'le transition le atokotiko Madagasikara sy mifilomarika Ravalomanana satria ry zareo tsy manana hery
tsy mahita koa mécanisme de mise en œuvre an'le transition resahany zareo io ny azo mba change politique ny raha mba tafiditra ao tsika kanefa tsy sa miaffronté tsy sa ihany ko mitondra an'le adevitra député fetra de tenenitsika zany fa netsika zany de mazava tsy tetezamita mihitsy fa fifidianana azo alamina amin'ny endriny be tabe satria ho lany manda le filoham-pirenena amin'ny janoary noho izany mila avitainy amelohan'izay mba ahavitany lay fifidianana any amin'ny 7 janoary eo ariana zay a 4 filoham-pirenena vaovao no eo député fetra marina tokoa zay faniry satria amafisiko le napatsiaha faniry te hoe inona moa no teny tsy nataon'ireo antiky madagasikara sy ny filora valomanana ny amin'ny hoe matahotra fifidianana mitady sezy reo mpanohatra reo resylave reo zava-misy nefa ankehitriny a dia tsy izay velively satria dia voapirofo ary vavolombelony zany ny vahoaka malagasy ray manontolo manao hoe mahita ary efa miaiky ny rehetra am'izao fotoana zao eny fa nanny vondro ny raisam-pirenena reo hoe atoko manana ny maizy azy a zany atoko tiky madagasikara zany atoko manana ny toerany atoko manana ny lanjany manana ny maizy azy a eo amin'ny sehatra tsy eo amin'ny fanoerana ihany fa eo amin'ny sehatra politika amin'ny akapobeny satria nanana ny fomba fanany sy ny toetsainy président ravalomanana amin'ny akapobeny raha ohatra ka nanangana izany ary a nandrafitra izany atoko zany a sy ny safidy ireo mpiara-miasa aminy faharoa atoko manana ny olombo fidy indrindrandrindra ny solombavam-bahoaka maro indrindra aorina ny reto ambara amboaro ataoko anaty farankisosina ambara fa manana maro anisa nefa vovonana nefa vovonana fa raha ny tena izy raha atoko amin'ny anarana atoko tsy misy manana solombavam-bahoaka maro toy ny tiako madagasikara fa vovonana reo fitambarany ao daholo garabatsao anany ao tsy mahagaga am'izao fotoana zao a raha misy kontana fa iny moa tsy valam-paratsika ary tsy idirantsika lalina raha ny teny afa manana ny maizy azy de ny teny faniry teo hoe lasa ohatra ny to mitady lalana ohatra ny mbola anitarana n'lay fisitrahana tombotsoa izay azo adika fa fampahorim-bahoaka ny misy am'izao fotoana zao de fitadiavana tombotsoa manokana sy mbola isitraka an'izay a any amin'ny fotoana mbola any ambadiky ny ioatra noho ny fepitoam-piasan'lay filoam-pirenena ankehitriny izay fotapitra mandao izy namana faniry teo azafady a ambaranay eo avany vondrona parlementaire tiako madagasikara reo solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany tiako madagasikara fa tsy anaiky velively na amin'ny endriny ahoana izany teteza mity zany satria inona no antony efa nanambara président ravalomanana efa nanambara ny ataonivony tiako madagasikara na ny brao politika na ny solombavam-bahoaka miaraka amin'ny ao a ny amin'ny hoe fahavononanay ary ny omananay nandritrin'izay efa taona stapan'izay eny fa hatramy 7 aza fa efa vonona hatrany ny tiako madagasikara iatrika fifidianana ny amin'ny endriny rehetra na filoam-pirenena io na solombavam-bahoaka io a na fifidianana communal sy municipaly io a vonona izay zao anefa araky ny tenin'ny faniry teo fanatsarana ny tadiavonay misy ny tokony okitiana satria miova ny zavadrehetra na amin'ny fotoana na amin'ny toerana arakaraky ny vanim-potoana tsapa rehefa nandeha ny fotoana fa misy a ireo lalàna zay efa nylozan'ny toetrandro na mety lalàna tsy mifanaraka ntsony am'lay toetrandro nanony ny zavanisy de nefa nararotiny sasany a izay karazana hoe fahalemena na fahabanganana na tsy fetezan'zay lalàna zay a nararotana na mety namadiana na mety nampiova ny safidy-mbahoaka de ireo nefa nitakina hatramin'ny fionana tamin'ny 7 volana jolay sy 4 volana jalay ny arahana tamin'ny RMDM nitaria amin'ny président ravalomanana ny amin'ny hoe ilaina nge le fikaonandom-pirenena elangy izahay e nefa nitaky izany e misy tokony ahitsy ao anatin'zany lalam-pifidianana zany fa tsy niteny ny sasany izao efa kaikho tapitra my mandahan'andriamato filorajoel vao hoe misy any ambadimbadika any mame torohevitra azy sy mananana ny sasany hoe zao de tokony hidirana le teteza mita mba afahantsika manitatra afahantsika mba hiarovana ny rangotsika tsy ho tapaka satria be debe any zavatra tsy ara-dalàna mifanohatra amin'ny lalàna nataonareo nandritrin'izay fitondranareo zay de teo ihany ko moa reo le hoe tsy hita tableau anatin'ny resaka hoe tontolo politika hoe inona ny tena mba anjara toerany de reo koa manao mimi maka 19 misy loelaka amina toko lehibe efa misy de andaotsika raha ikonokonina zao ny lazaiko anareo raha mbola eo ny tiako madagasikara tsy azo nizaniza dinganina président ravalomanana sy ny atoko tiako madagasikara
ny am'zany hoe lafo ny ara-politika sehatra ara-politika tsy resaka fanoerana ihany fa sehatra ara-politika amin'ny akapobeny a manana ny anjara toerana le tiako Madagasikara samy manana fandrintsika ve mety hoe ampandrosoana marina anatsarana fiainam-boaka oke ndao iaridinika fotoanan'zao a anatin'ny fivoriana ara-potoana ny antemera-pirenena sy ny parlemanta moa zany de zany hoe ao ny antemeran-dolo ao ny antemera-pirenena ndao a okitihana zay tokony okitihana ndao atsaraina zay tokony atsaraina de andao irosona ny fifidianana mino a fa tsy taza-potsiny reo marina tsy misy ny vola tsy taza-potsiny reo partenera tsika hatram'izay reo mpiara-miombonanty ka namana faniry fa hitondra ny fanampiny reo fa tsy anareo amin'ny fiadidinan'ny repoblika rehery ny mahatakatra zavatra tsy anareo rehery ny mahalala zavatra andao ifampiresaka ny rehetrarehetra tsy maintsy atao ny fifidianana amin'ny daty voatondro satria tapitra mandany filoha raha resa-bola ve 70 miliara ny tenen'ny fiadidinan'ny repoblika nanina no ena tsasany de zay moa le vazovazotsika teto hoe efa fantatra zareo angamba fa vitaitsika premier tour a ka raha 50 miliara ny ilaina de efa 70 sisa satria vao vitainy tiako Madagasikara sy manaradia amin'ny président Ravalo manana premier tour ka tsy ilaina tsony ny manao satria fa miariary tontafika andrefa tanàna fa vitanay eny tsy resaka hoe fanindriny zany fa zava-misy ny mahatonga any am'teny an'zany fa nefa na izany jany no vazovazo sy tena izy any zany resaka izany zay ny mahakasika ny transition fa iverenako teny izy fanontaniana napetraky faniry tsaroko mandalo alohan'ny amaranako ny anjara ataoko fandraisana anjarako eto ny teny anao teo Andriamatoa prime ministre lehibe ny administration ny teny anao teo ny ministre ny intérieur Andriamatoa ministre ny atitany sy ny ministre ny fanapaha-pahefana ninninona olo resanareo amy rahalahy ninninona fivoriana zay ho tanterahanareo ihany na miaraka amin'ny OMC io na miaraka amin'ny zietsonareo azy ihany fantatray tiako Madagasikara satria amin'ny fanoerana ny andraikitray sy ny zonay fantatray tsara zany hoe mianime na manome aina ny fiainana ara-politika zany mahatsapy izay fa mbola tsy nandika lalàna mahatsapy izay fa mbola tsy nitarika korotana na nieritreritra korotana amin'ny hetsika rehetra zay ataonay ka de zao ny todianay aminareo amin'ny rahalany indrindra Andriamatoa ministry ny atitany foany mariny hoe tsy niteny tsony ianao ny am'le hoe naoty a mahakasika ny naoty a zay navoakanao a ny hoe tsy azo atao tsony mamory olona akalamanjana zay niteneninao tany de niteneninao fa zao niteninay aminao ny anay ny congrès paritra anao amina toerana maromaro izay vakinakaratra vatovavy fitovinany amoromany maro be ny mbola ho ataonay de samy teny aminao izay fa aza-piadina mpitandro filaminana izay a rehefa mba manome teny sy manome toky anareo fa natateraka etsika sy congrès paritra ao anatin'ny filaminana tanteraka fa tompona andraikitra zay am'izay korotana mety hitranga fa tompona andraiky fa zao kosa raha alefa anareo ny mpitandro filaminana anakatsakana sy anelingelinanay ana toerana midy anaty tanàna misy vavahady misy fefy anaty efitrano fa ndraindray arakaraky ny toerana hitanay io tsy anareo ny hibaiko anay am'zany fantatra io ihany zonay tsy anareo ny hibaiko anay asevomody seva mitazana eny lavidavitra eny toy ny tany Fenerive-Est tany Feneriva-Atsinanana ny mpitandro filaminana na asevo miala mihitsy toy ny tany Magro tany Tomasina tamy farany teo maninona misy fotoana asianareo de misy fotoana tsy asianareo misy fotoana sakananareo de misy fotoana tsy sakananareo zay tianareo zany no atao eto am'ty tany ty fa nananareo manokana angaty Madagasikara ty Andriamatoa ministra rehefa tsy vitanao ny andraikitrao a ianao nge raha ny fijerina azy de fitaovana anao am'zao fotoana zao hoe pion ianao irakiraky ianao anaovany fitondram-panjakana azy ka mba tsy hiarany aty zay indrindra iverina any ianao afaka tsy ho ela tadidia zay Andriamatoa ministra na anao de miala mametraka démission am'zao tsika fotoana hitenenany zao na atoato alohan'ny ifaranany mandahana Andriamatoa any rajoelina na zakao a izay mety za tsy miteny hoe tondromolotra ihany rehefa miverina eny anivon'ny vahoaka ianareo reo fa iverina eny ianareo raha tsy hiverina any amin'ny vahoaka any ivelany any anga any andafiny rika any zafady a tena mampitandrina anareo koa izay toy ny ampitandremanareo anay fa noty tsy ara-dalàna noty manitsakitsaka ny fahalalahana amin'ny teny hoy ny masovoan'ny vondrona eropeanina miasa eto amintsika sy ny maro hafa be de be nefa nanevitra ka mba tonga saina miala Andriamatoa rehefa tsy zaka le izy a aza manaiky ataon'ny olona bloky aza manaiky ataon'ny olona fitaovana arosiny olona ery aloha ery a andray fanapahan-kevitra mifanohatra amin'ny fahalalahana fototra sy ny fahalalahana amin'ny teny a torak'izany koa anao Andriamatoa prime ministre averiko indray mandeha ty fa teniko teto
ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny parlemanty izay am'izao fotoanazao ianao io ny efa tsy lany ny solom-bavamboaka maro misy itsony a hitondra ny gouvernemanta izany fa resaka tsindry resaky nisy tanana bokina be enjana be avy any ambadika any a nampadikana ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona misy eto amty fireneny tya na ny erena hitazonana anao a eo amin'ny toeranao io fa aminay solom-bavambahoaka ianao andray mato prime ministre dia efa tsy manana legitimité itsony a hitondra n'zany gouvernement zany ka ho anareo am' raha lahy ny mety aminareo a atao anatin'zao fivirina ara-potoana ny antemera-pireneny zao a mametra fialana de avelao zay aty am' fanoerana na izy na iza tsy ny tima ihany marina tsy manino hotononiko ny mmm hotononiko ny svm hotononiko ny hafa rehetra fa efa anatin'ny fanoerany reo aza sakatsakanana ara aza ampiadinina ampitandro filaminana izay fa tsy atohatra ny herim-bahoaka ianareo a ary tsy teo tonga amina fifandonana amin'ny ady ampitandro filaminana izay fa nininona ho teneninareo nininona no atao voakanareo a de izahay tsy maintsy anoiny congrès paritra alohany anataterahanay a congrès nationaly a am'y fotoana izay tianay a anatanterahana azy a fa zay am'izay fotoana zay tsy bakionareo izahay a fa atoko manana ny maizy azy ho iateo manana ny sehatra reny a manana ny lanjany a ary manana ny toerana eto amy sehatra ara-politika nytiako madagasikara de aleotsika ifanaja aleotsika ifanymiasina fa samy tompony ty madagasikara ty fa efa kely sisa mandahanareo de ho tapitra de manjary a ho voatondromolotra engany mba tsy ho tondromolotra ihany no azo anareo a rehefa miverina eny am'zany fiarahamonina sy miverina olotsodra zany ianareo a am'y fotoana tsy mahaeo tsony a izany filopireneny izany zay ny anisan'ny faraparanteo a miandry kely namana faniry moa fa mbola misy mino fa misy zava-dehibe a mbola endrika vavao ifampizarana amitsika angambany a alohan'ny tena maranana fandanraka de aloha veriko any am'y faniry ny fitenenana maraparanantsika zao fandarana zao namana misaotra faniry betsaka député fetra fa isika aloha zany androtsaka vaovao mafana be eo am'sehatra iraisam-pirenena député fetra satria ity fandarantsika ty nge sady fanio-kevitra no fandalinana famakafakana fizaram-baovao Zay, fampizaram-baovao de teo amy sehatra iraisam-pirenena zany a inga Nicolas Sarkozy zay filoham-pirenena frantsay teo aloha dia nivoaka ny didy zany a mikasika azy fa 3 ans d'emprisonnement zany a Nicolas Ferme ve zany Sarkozy sa midy ve fa sa? ny hery-taona am'izay a ferme zany a anga Nicolas Sarkozy zany Zany de ny atao hoe tany. mitondra bracelet électronique zany izy mandendeha zay zany a zavatra anankiray faharoa izy a dia tsy mahazo mifidy a ary tsy mahazo mirotsaka ho fidina ihany ko zany zany hoe nesorina tamy zany le droit civique zany la ia zo zany zo izy. amy maha-olo-pirenena zany a tsy mahazo mifidy a tsy mahazo mirotsaka inga Nicolas Sarkozy a de mitondra mianaty tsy bracelet électronique ty a sy ny Mianaty député lovato ty, fetra vola fotsy ny kely. raha nany anjehana azy dia resaka corruption kolikoly sy trafic d'influence zany tsarotsika tsara tao ambadiky ny fanonganam-panjakana 7 nga Nicolas Sarkozy ity nga hoa tsy maintsy manefa e zay tsy maintsy manefa Ity tondromolotra fotsiny Ah, ty nat- tsy maintsy rehefa tonga ny fotoana de lasa ianao manaraka an'izay Hoadinina e. ho adinina olo-pofidy ianao ho filoham-pirenenanao hivadika olo-tsotra ianao afaka volana vitsivitsy ohatra itony zao olom-bofidy filoham-pirenena lasa nietsy le Mialoko. voninahitra tanteraka ao le sary a fa rehefa malalaka angamba zoma lefa tsika le izy rina député fetra milasa antitra mihitsy nga Sarkozy asa ny alankarina bluni koa angambany izy a le maneho kainy tsara tare frantsay iny a tantara kely fotsiny zay fa zay zany firotsaham-bavao député fetra sady ametraka firenentsika tsetsatetsa tsy aritra ihany manoloana zay vaovaovao mafana na netiny namana rina sy namana faniry zay a dia todika amitsika vahoaka malagasy ny amin'ny hoe inona no andraikitsy io filoham-pirenena frantsay teo lota io a tamina resaka za tsy miteny hoe korotana eny e korotana ihany zany manodidina na fanonganam-panjakana na fomba nahatonga ny filoham-pirenena ankehitriny andriamatoany rajoelona teo amin'ny fitondrana nanomboka tany amy teteza mita ka hatramin'ny nalany azy a ho filoham-pirenena nambara moa nalany azy fa ao anaty anina hoe lany filoham-pirenena tamin'ny 7 sorarivo dia todika amitsika vahoaka malagasy hoe misy teny frantsay manao hoe dis moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es raha ohatra tsy anareo de lakitsiny fa ohatra ohatr' zao zany le dikany ho an'ny sasany manao hoe mba lazao aminay hoe iza no mifanerasera aminao iza mifréquenté anao iza ny olona akaiky anao a de ho lazaiko aminao hoe iza koa ianao
ohatraohatrazay a de napetrako le fanontaniana teo hoe iza no namana sy akaiky an'io filoam-pirenena frantsay teo aloha io a raha ny filoa teto amintsika de tsy iza fa Andriamatoa Andry Rajoelina izy anakaiky azy tamin'ny endrin-javatra maro teto io tamin'ny fametrahana azy ho filoam-pirenena raha tsy diso a teto izy tamina fotoana anankiray no mbola miverina Alpha Condé filohan'ny Guinée tany Conakry zay naongany zala tany Guinée ihany i Alpha Condé zay indrindra mantsy de zay no teneniko anareo hoe misy farany zava-drehetra indrindra aza mieritreritra tsotratry ny aloko a aza fa zao natao tany demokratika tan-dalàna tsy misy ambony lalàna eto amin'ity tany ity na filoam-pirenena perinasa na ministra perinasa na prime ministre na solom-bavambahoaka to anay na manana immunité izay a le hoe zotsy azo enjehana aza mbola ho avy ny fotoana fa lazao raha ohatra misy zavatra azo any enjehana anay a tsy maninona mihitsy fa vonona izay hiatrika izany toraka izany isika rehetra tompona raiky mpanjakana olom-boafidy fa io aloha ny zava-misy io ny nahazo any Sarkozy araky ny teniko teo a iza no mpifanerasera sakaiky an'izany filoam-pirenena frantsay teo aloha zany a anjarantsika mamaly azy ka dia izay no ametrahako namana faniry a mpiaino ajaina mahafatrapoa tsy mahafoy ny fiarahana teto amin'ny fandaharana miara-manonja MBS Radio Mada da metrahako ny veloma mandra-piresaka mandra-pitafa mirary soa atsika rehetra samy tsara amanaraka andray tompoko eny ary de makasitraka ny tonton Mota makasitraka ny député fetra Ralamzafimbololona zay niaraka tamintsika teto etolona zany dia tsy misy mifandaharantsika rapitso satria fantatsika moa rapitso moa zany de andro tsy fiasana fa andraisan-karama no zay hoe fahatsiarovana ny amin'ny fety kristianina izay zany a dia izay ny antony mba ho fanajanana zany de misaotra ny teknisianina MBS Radio Mada manaraka indray to place toboko avy